after he had offered one sacrifice for sin, for afatra nytorian'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Hebreo toko 5 sy toko 9 tapany voalohany. Ny Alahady 9 septambra 1759 tao amin'ny Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. until the next revival, what I say, he has perfected forever them that are sanctified. Amin'ny bokin'ny Hebreo dia hiditra amin'ny fahafitosika ny fisoroana ny Melkizedeka. Avy eo dia miditra avy amin'ny fisoroana Melkizedeka sika ho amin'io andro lehibe fanaovana fanavotana io dia ny fampisarahana ny fanasasahana ny fanavotana. Avy eo akeo amin'io toko lehibe ny amin'ny finoana io ny toko 11 ary ny toko 12 manaisotra izay rehetra mitambesatra, ary ny toko 13 io tanàna maharitra zay tsy naoro ny tanan'olona eo fa Andriamanitra irery izy no nanao an'io fonenana lehibe io. Mahafinaritra re zany. Faly aho fa mahita ny ainabavitsika etsy aoriana izay vao niditra teto amin'ny fivoriana mahita azy mivady aho. Omaly raha teny amin'ny lalanay zahay narivatsiva toerana iray izay anoveriko fantatra ny lalantsifotra kely sy ny zorodalana rehetra no tena kopiandry ala teto Indiana ary mivezivezy teto taona maro. Nalala ny toerana rehetra kanefa saika efa very aho omaly teny ambony teny. Teo amin'izay nisy azy ireo teny atapon'ireo bongo fa nisy lala-baovao ary nisy mamiadana ny afokavoka ilay ramatoa. Nefa ny tompo dia nanasitrana tanteraka ndra vehivavy nalainay ny fomba ny avino rehetra io nipetraka teo zay. Rahalahy Robertson mety eto izy androany mahita ny vadiny aho ary rahalahy Otsa zay eto fa teo zay tao anaty fiara efa tota za sy rahalahy Robertson ary rahalahy Otsa nalainay fiara io dia niakatra teo zay teny tapolay avoana ary teo ny tompo dia naneo mazava tsara ilay omamiadana. Avy eo nijoro tsara teo zay sady nijery an'io niala tamin'ny ravehivavy tamin'ny masonay mihitsy. Nijoro teo zay ary nijery an'io niala tamin'ny ravehivavy ary nampiatso ny vadiny rahalahy Otsa ravehivavy ary izy no niteny tamiko fa nandohan'io karazan-javatra mainty be io izy. Ary eto izy zao maraina izao mipetraka etsy aoriana ato am-piangonana izy sy ny vady malalana mandalo fotoana mahafinaritra ao amin'ny tompo. Tsy mahafinaritra va izy? Ary tsy fantatro fa ny indro matetika raha ho an'ny olona efa eto dia mahalana misy fahitana eto anomonina ary nantiko ambara ny fiangonana tamin'ny alahady herinandro izay firy ny teto ka nahita n'ilay lehilahy teo amin'ny sezakodia jamby izy nalemy tsy afaka nijoro mahitsy fa nisy ozatra tao amin'ny sainy potika ary efa nialany maheo izy ary nisy sakaizako dokotera katolika sasany nandefasina aketo ary talohan'ny aviko teto amin'ny fivoriana efa nanome fahitana ny amin'ny lehilahy ny tompo fantatra rehetra zany ary indro ilay lehilahy sitrana no lay Jean lazay ny tompo. Hitanareo dia nitsangana izy nivoaka teny nalainy sezakodiany afaka mahita tahakasy anao ihany koa izy ary nivoaka ny trano izy sady nanosika ny seza ny tony rehetra ary lay ozatra ny azona azy ainareo tsara fa tsy vitanareo ny azona ny tenanareo ijoro raha tsy eo zany eny tsy vitanareo tsotro zao ary taona maro natoy zany azy ary omaly rehefa tonga teo ary nisy ramatoa nanofy fa nahita niditra teto tena tamin'ny roa ora ka nanonona azy tamin'ilay omamiadana. Avy eo izao nilazay ny tompo sitrany ravehivavy dia ny fo izy ary tena tamin'ny ora mihitsy teo dia nedina ny fanahy ny tompo ary teo io nofy hitan'io ary ny tompo nanome ny dikany ka dia sitrana teo amin'io faritra mihitsy izy. Tena teo mihitsy raha teo ampijerena zany zahay tena mahafinaritra. Tsy tsaroko ny anarany. Iza moa ny anaranao ranabavy? Walton, ranabavy Walton mipetraka etsy aoriana. Sitraka ao ve nitsangana ny ranabavy Walton? Tianay anontaniananao ny fahasalamanao? Amen. Tsara zany, tomady salama. Tena mahafinaritra tokoa izy mba hitantsika amin'izay lafin'izay ka dia miandry zavatra lehibe sy tsy voafetra avy amin'Andriamanitra indrindra sika. Nisy dokotera nanafina ny taminy nambarany tamin'ny fotsiny hoe nitapanilany ihany nafa niaina zao anefa eo ny antombo ilay omamiadana ka nanapaka ny fiasany ilany avokavoka io. Hitanareo tsy afaka hitanareo amin'ny alalan'ny rayon X ny omamiadana satria ny omamiadana dia sela raha ny aminy fa izy io dia aina ary ianareo fa raha jerenareo fotsiny eo amin'izany ny omamiadana amin'ny rayon X dia tsy hitanareo ary nefa ny tompo dia tena manjoro teo zay ary nijery an'io zay mihitsy tamin'ny masonay nijery an'io niendaka zay ary nahita ny fialan'izany tamin'ny masonay ka dia feno fankasitrahantsika noho zany.
izany fa ankehitriny mivavao anay eto am'terinandro ty raha andeha zay ary rahalany vilona ny mety anohy avy eo am'izay hijanonako amin'ny fivoriana alarobia arivo aza disan'izany any eto eo amin'ny fifanohizana lehibe ny amin'ny bokyny apokalipsy io fantatro fa efa betsaka ny vavaka natao ary fa fantatsika fa mihainy vavaka Andriamanitra nefa sika amin'ity marain'ity titsika ny an'olotra vavaka kely any alohan'ny makinany boky eny ny olona rehetra manana fahafahana dia mahavita mamaky ny boky toy zao na mahavita manokatra azy toy zao saingy tsy maintsy Andriamanitra ireriany ny anokatra ny fahasahoana satria izy ireriany mahavita izany andeharantsika iondrika kely fotoana fomonjy eny raha eo amin'ny anarany zanakao malalanao ny tompo Jesosy ampanetetena indrindra no iavinay ankehitriny mba hanokana ny tenanay amin'ny mahampanomponao ny itenenanao amin'ny alalanay firao ny molotra zay ny teny sy ny sofina zay mandre ka mba Andriamanitra no anonona ny teny ary ny fanahy no iaino ao amin'ny olona ekeo zany raha eo andray ny tenin'Andriamanitra ne izy ka izara aminay arak'izay ilainay satria angatanay amin'ny anarany sy ny voninahiny zany amen eny teo ampamakina tamin'ny maraina nandalina sika tsy hoe mitory fa nandalina fotsiny anty bokyny Hebreo ty firy ny faly tamin'izany nanana fotoana nafinaritra sika ary ankehitriny sika dia andalina lalindalina itety soratra masina maro tsy maintsy ny baiboly ray manontolo dia mifamaritra avokoa tsy misy na dia teny ray aza ka hiala mitoerany raha kamba ny fany masina hiaraka zany eny hoy olona mifanipaka ny baiboly tiako hitsy zany efa nanontany 5 taona zay ny am'izany nefa mbola tsy nisy hatramin'izao tsy mifanipaka ny baiboly raha zany noho izy dia tsy baiboly io lay Jehova lehibe dia tsy afaka hanipaka an'izay efa nataony ihany ka dia tsy misy fifanipahana ao amin'ny baiboly fa noho ny tsy fahazahoan'ny olona fotsiny io ankehitriny mba hananana fototra kely angana mandra-piveritsika eto eny ny bokyny Hebreo dia nisoratany Masidapôly ho an'ny Hebreo nisy nisoratany ho an'ny Efesianina zany hoe ny vahoaka atao Efesosy ny fiangonana kristianina nisy ray ho an'ny Romanina atao Roma ary nisy ray ho an'ny Galatianina ary nisy ray ho an'ny Hebreo eny mahatsikaritra sika fa Paoly dia efa mpampianatra baiboly hatramin'ny voalohany zay ny anarantsika fa nipetraka teo amban'ilay mpampianatra malaza izy zay isan'ireo malaza indrindra tamin'ny androny Gamaliel ary tena nalala ny testamenta taloha izy fa tantsara zany saingy lasa mpanenjika an'io lalan'io izy zay lalan'ny Kristy noho izy nofan'ireo mpampianatra maro araka ny testamenta taloha nefa ireo mpampianatra izay matetika aranofo antenaiko fa tsy milasa zavatra diso nefa matetika raha manana fampianarana ny olona iray araka ny fanao sekoly matetika zany dia avy amin'ny olona hitanareo tsy avy amin'ny tsendrimandry satria lasa fotom-pampianarana avy amin'ny sekoly iray manana an'izany sika amin'izao andro zao presbyterianina luteranina pentekotista samy manana ny hevon'ireo sekoly rehetra ireo ary apetapetany eo amin'ny fotsiny soratra masina ary toy zany ihany ny tao amin'ny testamenta taloha fa Paoly noho izy tsara ofana dia nalala ny soratra masina araka ny voasoratra kanefa hitanareo fa ny soratra masina na tsara toy inona aza ny fahalalanareo azy raha tsy mamelona an'io ny fanahy dia lasa mamono ny soratra ny fanahy no manome fiainana hitanareo fa tsy maintsy velomina io na natao velona amin'ny alalan'ny fanahy raha tsy mamelona ny teny ny fanahy ka mahatonga an'izany ho azo nareo tsapahitanana dia lasa ara-tsaina fotsiny ilay soratra eo no misy an'ireo milaza tena ho kristianina maro ankehitriny na miambo kristianina dia io fiheverana ara-tsaina ny amin'ny Kristy io dia mialalalany sika eo mila matsapa zavatra izy ary ilainareo ny manao zavatra ary hiditra amin'izany rehetra zany sika orina kely misy ny mila mikikika fa nao ny metodista ny tsy maintsy mikikika talohan'ny nananany an'io tsy maintsy ny teny tafiteny sy fantatra ny pentekotista talohan'ny nananany an'io ary ny sasany amin'izy ireo resakersa fanao ny nangofongofotra fa fahiny nivezivezy izy ireo ny lehilahy itsakila ny vehivavy etsy andany hitanareo sakersa dia tonga teo amin'izy ireo ny fanay masina ary nampiofotrofitra azy nananan'ilay izy nefa fanatika fotsiny io rehetra io tsy misy amin'ireo ka fahamarinana
mivela ao amin'ny teniny Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Ny fandrenesana ny teny tamin'ny finoana ny namonjena anareo tamin'ny fahasoavana. Tsy noho ny zavatra hafa na hoe miofitrovitra ianareo na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na inona zavatra misy eo, tsy misy idirany amin'ny mihitsy zany. O Jesosy, zay mandre ny teniko ka mino zay nanirakahy no manana fiainana mandrakizay. Zay mandre ny teniko ka mino no zany no velomina taminy no manana fiainana mandrakizay. Zay le izy. Tsy misy dika ny zavatra kely ataonareo. Eny tsy manohitra ny miofitrovitra na ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra na ny ofitrovitra ny mika mety tsara avokoa zany, tsara zany, saingy zavatra terany fotsiny io. Hitanareo, azoko mena poma avy amin'ilay hazo ianareo nefa mbola tsy ilay hazo no nananareo. Hitanareo, ianareo zavatra aterany io. Mandainga, mangalatra, misotro, fifohana, filokana, fijakajagana, tsy zany ny ota. Vokatra ateraka ny tsy finono zany. Hitanareo, zany no ataonareo no ianareo mpanota. Hitanareo, saingy efa mpanota ianareo, zay no mahatonga anareo manao an'io. No ianareo tsy mino, fa raha mino ianareo dia tsy manao an'io. Dia manam-pitiavana ianareo, fifaliana, fiadanana, faripo, fanaovatsoa, famorapanahy, fahalemem-panahy, faharetana. Zany ny vokatry ny fanahy masina. Hitanareo, ka dia zavatra kely no azontsika fiantanana kely satria niala tamin'ilay teny zay lalana masakatry ny ela ny olona. Ny teny zany, ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Paoly rehefa Andriamanitra no nifidy any Paoly, ny olona no nifidy any Matia. Fony izy nanao filokana izy ireo nefa tsy navita ninninina izy io. Zany naneo ny herina nanany fiangonana teo, ny anao safidy, ny fidiny diakony ary ny mandefa an'ireo mpitoroteny any amin'ny toerana maro samihafa. Nefa raha nofo zany matetika avelao ny olona andeha eo amin'izay hitarian'Andriamanitra azy ale. Zany ny tiako. Raha ny olona eo amin'ny fiaonam-be iray no milaza fotsiny hoe indro misy fiangonana mahafinaritra, nanorina fiangonana mahafinaritra ty raha ty, nefa tsika manana ny olona titsika andefa azy io eo amin'ny fiangonana io izy ireo, tsy tsapany fa mamony teny izy ireo. Hitanareo, voalohany indrindra raha miditra eo zany lehilahy zany dia tsy vitany ny solo ny toeran'io lehilahy io. Ka dia nampiana ny herin'ilay fiangonana fotsiny izy ireo amin'ny fehezahany manandratra n'ilay olona tiany. Zany foana ny zava-nisy. Fa za dia miny amin'ny fahefana faratapony eo amin'ny fiangonana eo atoerana. Aoka samy anana ny azy ny fiangonana tsirairay, ifidin'ny pastora, ny diakona, ny azy, na inona zany na inona. Avy eo amin'izay fombizay tsy manana iveka amin'ny fe azy lay lehilahy eo. Raha maniry ny teny zavatra ho an'io fiangonana io ny fanahy masina dia tsy ilain'izy ireo ny angataka na amin'izaniza raha azony atao zao na izato, fa lay olona manokana no mifandray amin'ny fanahy masina. Aso ao amin'ny baiboly zay lehibe kokoa ao amin'ny baiboly no lay lo olona eo atoerana amin'ilay fiangonana eo atoerana. Marina zany, eny tompoko, ny mahamaso mandidy an'ilay fiangonana eo atoerana, ny fiangonana tsiraray avy. Eny ny firalahiana mahafinaritra zany, tokony misy firalahiana ny fiangonana rehetra arak'izany miaraka, saingy misy ny mahamaso mandidy an'ilay fiangonana eo atoerana. Mario, Paoly no izy mpampianatra lehibe ambony, tsara ofana, teny amin'ny lalany ho any Damaskosy izy ndray andro mba hisambotra n'ireo olona nanaraka an'io lalam-baovao io. Eny tsopo izy io. Tsy ny fahatsoram-ponareo no hitsaran'Andriamanitra anareo. Tsy mbola nahita olona tsopono ny mpanompo sampy aho. Maro amin'izy ireo aza ny mamonomono foana ny zanany mihitsy atao sorona ho an'ny sampy. Tsy ny fahatsoram-po akory, afaka isotro asidra karbonika amin'ny fahatsoram-po ny olona iray afieritreretana fa zavatra hafa ny sotroana. Tsy mamonjy anareo ny fahatsoram-po. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarana. Paoly dia tsopo rehefa nanatry maso tamin'ny fahefany manokana ny nitorabato an'i Stefanina. Taona vitsy tatio aoriana tiako ny fialan-tsiny nataon'i Paoly. Hoy izy, tsy mendrika ny antsoina hoe mpianatra na ny antsoina hoe apôstôly.
satria nanentsika ny fiangonana tamin'ny fahafatesana mihitsy aho tamin'ny fahatsora-po ary teny amin'ny lalana izy dia nifanena tamin'ny fahatsapana nivoaka tao anaty andriafo lehibe ny fany masina ka nanajamba azy eny efa nijery azy azy sika fa io andriafo io dia Kristy ary izy ihany lay andriafo nitarika andreo zanaka namaky ny tany efitra Kristy de Andriamanitra ary Andriamanitra de Kristy Andriamanitra de tonga nofo ka nono natao amin'ny vatan'ny tompo Jesosy Andriamanitra de tao amin'ny Kristy nampiavana zao tontolo zao taminy ka naneo ny naizy azy teo amin'ny baiboly tamin'ireo andiny vakitsika teo aloha nanao ny tena no ambany no reo anjely izy naka endrika tsy hoe anjely fa naka endrika nofo tsy lavo ny anjely tsy mila fanavotana izy ireo ny nofo no lavo ny olombelona ary nila fanavotana izy ireo no zany teo amin'ireo lalàna fahiny ny lehilahy ray mba hahafahano mpanafitra ilainy aloha ny hoavana mahafitra lay boky lehibe ny amrota efa nijery an'izany sika fotoana vitsilasa zay ary toinona no nafanahy an'Andriamanitra nefa natao havana ho antsika tamin'ny natongavany ho isatsika mba ahafahany hanafitra atsika ka anome atsika fiainana mandrakizay ny lainy ho tonga tahaka atsika mba ahafahantsika noho ny fahasoavana ho tonga tahaka azy ary hitatsika fa andriafo no nitondra ny zanak'Israely ary no nitonga nofo teto tany zany de rentsika nylazany ray andro ka nanambarany fa izy lay andriafo oreo lazainao fa lehibe no Abrahama rasatsika ianao hoy izy fony tsy mbola ary Abrahama de izy ah iza moa lay izy ah lay andriafo tao amin'ireo memiafo ho fatsiarovana mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra tsy ho taranak'io ihany fa ty taranaka ty lay andriafo raha ihany ary feno fakasitrahana sika amin'ity marainy ity fananatsika mihitsy aza ny sarin'io hoe tsy miova izy lay tsy mety maty mandrakizay lay soa indrindra manao zavatra mitovy tamin'izay nataony tamin'izany ihany izy ka afaliana toinona no ateraka zano antsika fa talohany naneky any Paoly an'io fahatsapana io fantany fa io anjely ny tompo io de lay andriafo zay Kristy lay eny izy lay anjely ny fanekena zany hoe Kristy Mosesy niefitra kokoa izy na nifidy kokoa raha ny marina ny aritra fahoriana miaraka amin'ny vahoaka ny Kristy ka ho tarihiny Kristy noho ny zavatsoa ny Egipta rehetra nanaraka ny Kristy izy zay tamin'ny endrika andriafo de nilasy Kristy hoe avy amin'Andriamanitra aho fonisy teto tany ka hiverina amin'Andriamanitra taorinina afatesany nandevenana azy nitsanganany ka nipetrahan'ilay vatany nomemboninahitra eo an-tanana kavanany avo mba hanao fanelanelanana de nahita azy tony ny andriafo ndray Paoly azavany iray zay saiky namoaka ny masony namely azy tamin'ny fahajabana nahita azy tonga tao amponja tony ny azavany Petera ka nanoka baravarana teo anoloany raha nivoaka izy hitatsika tamin'izany fa izy no alfa sy omega lay fiandohana sy fiafarana ary ino izy fa miaraka amintsika amin'izao andro zao manao zavatra mitovy mihitsy toy zay efa nataony teo ka manao ny tena no hitatsika maso tamin'ny faneonan'io teo amin'ny tontolo siantifika eo amin'izao ora lehibe misy aizina sy fampitena eto an-tany zao isika ny tokony olona sambatra indrindra maneran-tany ifaly raha malalo zany tamin'ny fotoana rehetra rehefa fenan'ireo fampianarana sy ireo karazana isy marehetra ireo sy sisa ny olona eto an-tany nefa de indro fa amin'izao andro zao lay Andriamanitra velona mihitsy amin'ny teniny sy ny profa sehony ho hita maso no maneho amintsika fa miaraka amintsika eto izy miasa mihetsika mivelona manao zavatra tony nefa nataony hatrany mihitsy olona manana tombotsy toinona moa sika raha manana an'izao isika tokony
Nilaza ny baiboly ary fa eo amin'ny toko faharoa tokony azontsika mafy reo zavatra reo, satria ataontsika ahoana ny fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika. Eny nandroso sika ka nahita tamin'izany fa talohan'izay mety ho nanekeny Paoly an'io fahatsapana io, ankehitriny manoro lalana ihany sika. Eny na inona karazana fahatsapana nananareo re fiangonana, dia antany zavatra aminareo aho, na tsara endrika toinona zany na azo tsapatanana toinona dia tsy maintsy zahatoetra amin'ny baiboly aloha io. Zany foana amin'ny teny aza miala amin'io mihitsy na karazana fahatsapana ahoana na ahoana. Ary Paoly talohany mety ho nanekeny an'io nidina nakany Arabia izy ary nijanona 3 taona teo nizahatoetra no fahatsapana io tamin'ny teny. Ary no niverina izy dia nananatoka, tsy nisy afaka nampiotsina azy satria niorina mafy tamin'ny teny izy, tsy niozongozona. Ary eto ankehitriny nitoerana nitodiany mba nehoana amin'reto Hebreo reto fa reo zavatra lehibe noresahan'ireo tamin'ny testamenta taloha dia voaseho tao amin'ny Jesosy Kristy. Be voninahitra re zany. Eny tamin'ny alahady teo na ny alarobia teo raha lany vilona etona teo amin'ny toko 5 dia niresaka teboka mavesa-daja vitsy satria toko mahafinaritra io. Ary hitantsika ny nakany ny toko 4 tamin'ny alahady teo ny amin'ny sabata, ny fitandremana ny sabata. Azonareo antoka ve zao maraina zao fa fantatrareo ny amin'ny fitandremana ny sabata? Raha zany dia manaova amen. Ny sabata dia fitsaharana zay idirantsika, fa tsy hoe andro, tsy hoe lalàna, fa ny fidirana ao amin'ny Kristy zay sabatatsika. Izy no sabatatsika. Mijery an'izany nanerana ny testamenta taloha rehetra sika ka naneo fa ho avy ny fotoana zay atongavan'ny teny ho fitsipika anampy fitsipika, didy anampy didy, ary noporifon'ny faniditra tao amin'ny fitsaharany sika tamin'ny andro Pentekosta, satria io no hitondra fitsaharana ho an'izay reraka mitsahatra. Hitantsika tamin'izany fa nametra andro ray Andriamanitra tamin'ny Davida tamin'ny andro 7 ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny 7 nomeny ny zanak'Israely zany tany anefitra ary nametra andro ray indray izy. Andro inona io? Andro ray amin'ny herinandro ve? Amin'ny andro andrenesanareo ny feony aza manamafy ny fonareo. Io no andro idirany mba hanome anareo fiadanana mandrakizay, sabata mandrakizay. Tsy makany am-piangonana ny alahady ianareo eo mba ho tonga mpivavaka. Rehefa nateraka ny fanan'Andriamanitra ianareo dia miditra amin'ny fitsarana mandrakizay, ka tsy misy fitandremana sabata intsony, efa ao amin'ny sabata mandrakariva ianareo, tsy misy farany ary mandrakizay. Tapitra ny asan'izao tolo zao fanaonareo ony baiboly ary tafiditra ao amin'ny fiadanana soa io ianareo. Reo toko 5 voalohany reo dia mametraka ny Jesosy amin'ny mpisorona be azy. Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa dia niteny tamin'ny razana fahiny tamin'ny alalan'ny mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao kosa amin'ny alalan'ny zanany Jesosy. Ny toko voalohany 1 avy eo nidina teo amin'ny famaranana ny toko 5 sika dia nahita azy voaseho tamin'ny Melkizedeka zay tsy nanana voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana, fa mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Eritrereto zany, izy io lehilahy mahery io, andray an'izany sika afaka tokana anankiroa eo, ny momba ny fiainany rehetra dia andalina an'io sika. Io lehilahy mahery ny tsenany Abraham io, zay tsy mbola nanana papa, tsy mbola nanana mamy, tsy mbola nisy fotoana ny andohan'ny fiainany na koa isy fotoana mihitsy iafaran'ny fiainany, fa ny tsenany Abraham izy io, fony izy avy namono mpanjaka. Mario fa io olona ambony io, na izy io na iza dia mbola velona, tsy nanana fiafaran'ny fiainana izy. Kristy io nitsena azy io. Hiditra amin'ny fandinena lalina zany sika afaka andro vitsy. Eny tianomboka eto amin'ny toko 5 sika amin'izao fotoana izao, ho toy ny fotra iangana kely mialohan'ny kasiana ny fahenina.
satria zavatra tena tsy hay refesiny io. Jereo tsara, anomboka eo amin'ny andininy fahafito amin'io tomboka io sika eny andeha tomboka amin'ny andininy fahenina. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Tamin'ny andro nofony raha nanatitra fivavahana sy fangatana momba ny fitarainana mafy ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesany izy sady voainy tamin'ny fatahorany dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentina izy na dia zanaka azy. Eny eto ny tiako atongavana ty andininy fahasivy ty enoy. Ataoko fefanresaka an'io raha Neville tamin'ny alarobia tsy teto koa enoy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga aloharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa nitonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka, ny amin'izany dia manana teny maro zay. Avelantsika eo amin'izany io satria efa andrainy amin'ny Melkizedeka sika afaka andro vitsy. Eny anomboka eo amin'izao sika araka ny fandiniantsika mahazatra. Iriko ny ovakiko fotsiny fotoana fo ny ambony io, ny andininy faha 12. Ny amin'izany dia manana teny maro zahay, sarotra-mba satria lalo-dalovana ny sofinareo. Fa raha dia tokony hoe fa mpampianatra azy ianareo noho ny fahelan'ny andro, dia mbola mila izay ampianatra nareo ny abidi-pianarany tenin'Andriamanitra indray. Ary efa toy izay tokony homendro ronono ianareo fa tsy ventikanina. Fa izay rehetra mampiasa ronono dia tsy zatra amin'ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zaza-bodo. Oh, antenako fa apiditra an'izany ao amin'ny alalina ny tenanareo ny fany masina. Fa izay rehetra mampiasa ronono dia tsy zatra amin'ny teniny fahamarinana satria mbola zaza-bodo. Ome hoena mafy ny zaza vononareo izy. Zany mahatonga ny olona maro manao hoe tsy mino an'izany dia miala izy. Mbola zaza. Tsy vitan'izy ireo fotsiny ny azo an'io, tsy hain'izy ireo rombany io fahamarinana io. Mamono azy ireo zany. Zavatra lehibe sy mahery maro ny tokony ho fantatry ny fiangonana amin'izao andro zao, saingy tsy azony tena ampianarina zany. Tafotoana eo amin'izany izy ireo. Tsy hainy izay ataony amin'io. Paoly niteny tamin'io andiana Hebreo io izy, na dia zany aza mpandalina no iresahany eto. Mpandalina, olona nampianarina tsara, hitantsika zany afaka fotoana fohy, fa tena mpandalina izy ireo. Fa lay zava-miafina ara-panalalina kosa mbola jamba tamin'io ny fiangonana. Hoy izy na dia fa tokony ho mpampianatra ny hafa azy ianareo dia mbola zaza-bodo. Fantatro fa maro no mipotra sy mivoakeny manao hoe tsy ilaiko intsony makany am-piangonana dia ren'Andriamanitra efa tonga ny fany masina izy ny mpampianatra. Rehefa mahazo an'izany fiheveran'izany ianareo dia diso tsotro zao. Satria nahoana ny fany masina no nametraka mpampianatra ao am-piangonana raha toka izy no mpampianatra. Hitanareo, misy aloha ny apôstôly, ny mpaminany, ny mpampianatra, ny evanjelista ary ny pastory. Ny fany masina nametraka mpampianatra ao am-piangonana mba ahafahany mampianatra amin'ny alalany io mpampianatra io. Ara tsy araka ny teny io ka tsy manamarina izany Andriamanitra dia tsy ilay karazana fampianarana marina io. Tsy mba tsy mifanitsy amin'ny baiboly ray manontolo zany sady velona tsara ho an'izao andro zao toy ny naizy azy tamin'izany. Eo ilay tena zavatra ny tonga voaseho. Ankehitriny Mario. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana saina zatra efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy, mahay manavaka ny izy sy ny tsizy amin'ny fahaiza mamantatra. Ankehitriny Mario fa manomboka n'le sikisika zao fototra iangana lehibe ny eto. Andesika keo amin'ny andininy voalohany. Koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy. Inona no lazainy? Reo toko 5 voalohany reo dia nafototra teo amin'ny Kristy. Anehoana ny maizy azy. Ankehitriny ilaozantsika reo abidi-pianarana ny amin'ny Kristy reo. Inona no nahitantsika naizy azy? Hitantsika fa izy lay Jehovah Andriamanitra lehibe naseho tamin'ny nofo. Hitantsika fa izy dia tsy mpaminany ray
fa lay fahafenony fomba an'Andriamanitra ara-batana. He was Jehovah Izy teo ny Jehova made flesh. tonga nofo. And the body Fa lay Jesus vatana on Jesosy de nataony ho taberina kely fotsiny. God dwelling. Andriamanitra no nitoetra tao amin'ny olona. God being Andriamanitra niavana tamin'ny olona tamin'ny alalan'ny olona. by the virgin birth Tamin'ny of his faterana own son, virjinina and teo the amin'ny zanany. Spirit Ary dwelt Jehova in him. lay fanahy no nitoetra tao aminy. Eny firy mahatsiaro ny fampianarana momba ny Mandriamanitra azy. De ilay niverenantsika tany aoriana ka nahitana fa Andriamanitra de toy ny havana lehibe tamin'ireo karazana fanahy samihafa hoe ahoana na izy anio. Avy eo ilay Logos nivoaka avy tamin'Andriamanitra zay nanjary teofania ary araka ny endrik'olona io fa nahitan'izany nandalo Mosesy teo antsefatsefaky ny aram-bato. Avy eo io teofania io no natao tena olombelona nofo mihitsy. Christ. Kristy. And how we find out Ary toy inona that nahitantsika fa isika through his grace noho ny fahasoavany have de manana eternal life. fiainana mandrakizay. Now the word Eny for ny every teny mandrakizay koa de maneo mandra-paha for space of ho an'ny time. elanelam-potoana. It's said in the Bible, Voalaza ao amin'ny Baiboly hoe mandrakizay ary mandrakizay. Misy mpampito zany. forever only means Eo ny mandrakizay de midika ho fotoana iray. but eternal Nefa ny means mandrakizay forever. de midika ho tsy manam-pataperana. And only Ary everything ny zavatra that rehetra has nanam-piandohana beginning. ihany no manam-piafarana. But things which had no beginning Fa ny zavatra had tsy no end. nanam-piandohana de tsy manam-piafarana. So God Ko de had tsy no beginning, nanam-piandohana Andriamanitra. and he Sady had no end. tsy manam-piafarana izy. And so Koa therefore, no zany ary Melchizedek, the Melkizedeka great lay priest, mpisorona be like a man, toy ny olona. he had Izy no de beginning, tsy manam-piandohana and he had ary no end. tsy manam-piafarana. And when we do Ary that sika rehefa theophany, amin'ny alalan'io that teofania io reflects the image of teo God, efa natao araka ny endrik'Andriamanitra sika talohan'izay mety ho nanaovana an'izao tontolo zao. when that theophany Rehefa io teofania io no tonga nofo ka nonona tamintsika. then through his Koa death, tamin'ny alalan'ny fahafatesany no andraisantsika ny fanahiny. and we have Ka de no tsy manam-piafarana sika. eternal life. Fiainana mandrakizay. Angels, but Tsy hoe anjely fa lehilahy sy vehivavy. oh, how Oh, za na fomba ahoana na ahoana raha vitako fotsiny mantsy ny anana fomba ahafahan'ny mpiaino ahy androbaka zany. you will Tsy ho never anjely mihitsy ianareo. God made angels, Nanao anjely Andriamanitra. but God made man. Nefa nanao ny olona Andriamanitra. And what God Ary does zay ataon'Andriamanitra de nivoaka avy tamin'Andriamanitra ka de mandrakizay tahaka an'Andriamanitra. and man's just Fa ny olona de mandrakizay toy ny mpahary azy ihany. because he was made Satria from the hatrany amin'ny mandrakizay no nanaovana azy. but sin, Fa ny ota misy fiafarana. suffering, Ny fahoriana misy fiafarana. therefore there cannot No be zany eternal tsy afaka hell. hisy ny elo mandrakizay. There's a hell Misy fire ny elo brimstone. ny afosolo-fara fantatsika zany. There's no eternal Saingy tsy hell. misy ny elo mandrakizay. There's only one type of Tokana ny eternal endriky ny life, fiainana mandrakizay and that belongs to ary God. an'Andriamanitra If zany. you suffer forever, Raha you ilainareo get nijaly tsy misy eternal farany de mila fiainana mandrakizay zany. life. Hell has an end. Manam-piafarana ny elo mety ho amina miliara taona zany. Finally comes Nefa to an end. ifarana ihany zany amin'ny farany. The Bible doesn't Tsy say misy toerana ilazany Baiboly na iza na iza hoe nijaly mandrakizay izy ireo fa mandrakizay ary mandrakizay. Jona ihany koa de voalaza fa tao akibony azan-drano mandrakizay. ever has, Ny mandrakizay koa de elanelam-potoana na voafetra. but eternal Fa life misy mandrakizay tsy misy farany. it has no Tsy beginning manam-piandohana na but fiafarana a toy ny peratra zany. circle. Faribolana. And as our time Ary arakaraky ny andro sy ny fotoantsika de mitokodina manodidina an'ireo tanjon'Andriamanitra lehibe fotsiny sika. God's Ny motive tanjon'Andriamanitra was to make de nanao olona araka ny endriny mba hananana fiombonana aminy. and he made him a Ary tangible natao being. vatana azo sampan-tanana izy io. Now sin Eny brought us into a ny ota no place of- nitondrantsika eo amin'ny toeran'ny ny fahalovana. But that Nefa tsy manakana velively ny programan'Andriamanitra zany. sinner friend Koa sakaiza-panotana io raha tsy nateraky indray tamin'ny fanan'Andriamanitra ianareo de manam-piafarana no any. and your Ary ny fiafaranareo de fampitehana ao amin'ny faravana sy fijaliana ary fahoriana. but to you who have believed Fa ho on the anareo Lord zay ny Jesus, tompo Jesosy ka nanaiky azy toy ny mpamonjy anareo manokana de mandrakizay tahaka ny mahamandrakizay an'Andriamanitra. you have
tsy manam-piafarany ianareo omeko azy ireo ny zao hoe mandrak'izay lay fiainan'Andriamanitra mihitsy ka tsy ho very mihitsy izy ireo na koa hoe ho amin'ny fitsarana fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany na izy azy, zany no antony niaviny. Eny Jesosy eo amin'ny fiaviny tamin'ny fisoronany dia tsy tonga fotsiny mba aneo atsara-panahy. Maro ny olona mampianatra nyto zany hoe tonga izy tamin'ny filazana hoe angamba raha mijaly dia ho mampalahelo no fahitana ary azo antoka fa anatona ny olona fa tsoa zany, tsy misy soratra masina milaza zany satria ny olona rehetra zay mety voavonjy efa nafantatra azy ireo Andriamanitra talohany mety ho nisy zao tontolo zao. Nilaza zany Baiboly. Tsy misy olona tian'Andriamanitra ho very, tia no tonga amin'ny fibebahany izy rehetra saingy noho izy Andriamanitra ny fahalalany mialono na lalany anio. Jereny eo amin'ny Romanina 9:9 Paul no nanohina anio eto tamin'ny filazany amin'ny fifidianan'Andriamanitra. Esau sy Jakob fony tsy mbola teraka ny zaza na inona koa nilaza Andriamanitra fa efa nalala azy ireo sady nankala any Esau fa nitiany Jakob talohany nahafahan'ny zazalahy hanao safidy mba hanehoana ny fankasitrahany izy ireo satria Andriamanitra izy fantany tsy manam-petra izy. Raha tsy manam-petra izy efa fantany ary ny parasy rehetra, ny lalitra rehetra, ny lalomanga rehetra, ny zavatra rehetra zay mety ho teto an-tany fantany zany. Izy lay Andriamanitra soa mandrakizay tsy manam-petra sady tsy mety maty no mahery amin'ny toerana rehetra, no misy amin'ny toerana rehetra, no malala ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatra tsy fantany. Zany no antony ahafahany milaza nisy any am-parany, fantany hatramin'ny voalohany farany. Zay nisy ara-paminaniana dia ny fahalalany fotsiny. Izy no lehibehan'ny mpisolo vavy, izy no mpitsara ka dia miteny amin'lay pahay lalàna ny amin'ny fahendreny sasany izy ary zay no maizy ny faminaniana zay afaka nambarany io mialoha satria fantany zavatra izy. Eny zany no Andriamanitra tompontsika, tsy Andriamanitra tantara, tsy tahaka ny Bouddha sy ny Silamo sy ny sisa fa Andriamanitra manatrika amin'ny toerana rehetra. Zay eto amin'izao fotoana zao amin'ity marain'ity ato amin'ity tabernakle ity amin'izao fotoana zao Jehova lehibe zao zay izy zay namorona ny tenany tao amin'ny fanetreteny ka nakaendrika nofom-panota. Eto ary izy dia ilay nanafitra anareo, tsy afaka misy hafa naiza tamin'ny fotoana rehetra ka mavita manao toy zany. Andriamanitra kory tsy hoe olona telo ambony ao ka ny rany anankiray taminy ny zanany fa Andriamanitra io izy tenany tonga tamin'ny endrika zanaka. Ny zanaka dia manam-piandohana ary lay zanaka dia nanam-piandohana. Eo ny sasany aminareo katolika malala ananako ny bokinareo reo asan'ny finoatsika ho zany lay mahazanaka mandrakizay n'Andriamanitra. Ahoana no amoahanareo an'izany teny zany? Ahoana no amoahanareo heviny avy amin'izany? Ahoana no ahafahany io mandrakizay? Tsy Baiboly zany, ny bokinareo io mahazanaka mandrakizay. Izy reo tsy ara-dalà zany teny zany satria zay rehetra atao hoe zanaka dia nanam-piandohana nefa ny mandrakizay dia tsy manam-piandohana ka dia tsy misy hoe mahazanaka mandrakizay. Kristy dia tonga nofo ary nonona tamintsika nanam-piandohana izy. Tsy misy ny hoe mahazanaka mandrakizay. Ny Mandriamanitra azy no mandrakizay fa tsy ny mahazanaka. Eny tonga izy mba hanafitra atsika ary nanafitra atsika izy. Eny Paul tonga eto izy ary azo antoka fa nazava taminareo zany tamin'ireo lesona tany aloha iverina amin'ny indray sika indraindray raha sitrapony tompo ka ataoko isaky ny andininy. Eny koa aoka ilaozantsika ny abdi mpianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso ho amin'ny tanteraka isika. Manafotona azy ireo zany sa tsy zany? Aoka sika ninona? Aoka androso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray. Jereo zao andeha rasitsika io teny hoe tanteraka io. Fantatrareo hoe fa fomba tokana ihany no ahafahanareo ijoro eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zao zany tanteraka. Andriamanitra tsy afaka handefitra amin'ny zavatra tsy masina ary anareo legalista ahoana loatra no ahafahanareo ahatanteraka ny tenanareo nefa tsy manan-javatra ianareo na dia ray aza ahatanteraka ny tenanareo. Teraka tao amin'ny ota ianareo. Ny namola volanana anareo mihitsy no tao amin'ny ota. Lay fanorenana teto anareo mihitsy dia efa ota. Teraka tao amin'ny ota, torotoronona tao amin'ny eloko tonga teto an-tany mpandainga. Ka aiza ary nijoroanareo?
aiza ianareo mpanota zay nilaza hoe hiala misigara dia akany an-danitra. Aiza ny misy anareo ry matimaty ry mpiemitra ry nilaza tenao kristianina izay mandehandeha eny manao tarelava sady manao hoe mpikambana fiangonana. Mpanoty ianareo. Maro zany. Raha tsy ateraky indray amin'ny fanan'Andriamanitra ianareo de very. Maro zany. Ahoana no akanisanareo any an-danitra nareo tsy mbola nandanga teo amin'ny fiainako. I malala kely tena anjely mihitsy io hatramin'ny voalohany. Laingy zany. Tsy ahoako izay mahatsara anareo. Mpanoty ianareo. Ary tsy manajavatra ianareo na de kely aza tsy misy pretra, tsy misy eveka, tsy misy kardinaly, tsy misy papa, tsy misy zavatra hafa mahavita mamonjy anareo satria samby ray aminareo ihany izy. Hiditra amin'izany sika afaka minitra vitsy. Arak'ilay endrika na izy azy ihany. Ny papa ao Roma de nateraka tao amin'ny ota, torotorono natao amin'ny eloka tonga teto tany mpandainga. Nateraka avy amin'ny fanirina ranofo teo amin'ny lahy sy ny vavy. Aiza no azahoanareo fahamarinana avy amin'izany? Teraka toy zany ny dadany sy ny mamany ary nateraka toy zany izy reo, ny renibeny ary ny dadabeny sy ny tany alohany. Efa otsy zany hatramin'ny voalohany. Izy ary no afaka ilaza fa ity masina ry masina. Zavatra tokana ihany masina de Jesosy Kristy la zanak'Andriamanitra velona izay natao ho tanteraka. Nefa ny zavatra takina amintsika de no tanteraka. Eny ahoana natongavatsika eo? Andramo ary zany amin'ny tenanareo. Tsy ho tiako ny akany an-danitra amin'ny famendrena arak'izao hoe 10 minitra zay no naterahako ary aleto tany ankehitriny. Ho very ah! Raha tsy mbola nanana eritreritra ratsy aho teo amin'ny fiainako, raha tsy mbola niteny ratsy aho teo amin'ny fiainako, raha tsy mbola nijery zavatra ratsy aho, tsy mbola nieritreritra zavatra ratsy, nantoy zany de fa marikoriko sy mainty toy ny rindrina malotony ny elo ny tenako. Mpanota! Afaka andany ny androm-piainako hidy ao amin'ny efitra iray aho ka hanao toy ny sasany amin'ireo masera karnelita nantoy zany ka tsy mbola nahita an'izao toy izao mihitsy fa hijanona eo ary hivavaka amin'ny androm-piainako rehetra. Manao soa! Tenaka ho mpanefoefo sady mizara an'izay rehetra azoko amin'ny manitra. De mbola mpanota sady akany amin'ny elo. Eny tompoko. Mety mikambana amin'ny fiangonana luteranina, batista, pentekotista, presbyterianina. Hatramin'ny atao amin'ny fandriana ny zazamena. Ka mivelona matoky amin'ny fiangonana io mandra-patokako 100 taona ary nesorona ny aiko ka tsy misy afaka anondro tanana ny fiainako. Anao hoe efa nanana eritreritra ratsy ihany izy iny ray mandeha akany amin'ny elo aho azo antoka toy ny joroko eto. Mpanota! Marina zany. Tsy manana ninonina aho, tsy misy fomba mihitsy tsy afaka mahita an'izay. Izay vidiny mety alohako aho, Andriamanitra hatako fahafatesana. Raha ny aiko mihitsy no omeko, raha omeko ny aiko dia ahoana no ahafahako hibebaka. Satria nareo tsy maintsy aloha ny trosa, zay aloha. Ary Andriamanitra irery ihany. Izy ihany na vita nanolotra ny ainy ary nak'izany ndray. Ka de vita ny ho tonga ota ka nanolotra ny ainy teo ary nak'izany ndray. De niantso an'io fahamarinana ary voalohany trosa. Zay ary le izy. Eny andesika matika ao Matio eo amin'ny toko 9 inoko fa io ny toko 7 na ny 9 ho hitatsika ny voalazan'i Jesosy eto. Eny ary ny Matio ny toko 5 ary ny Jesosy no mitory eo ampitoriana ny amin'ireo fahasambarana. Ny andiny 770 ary raha ny ralanareo ihany no arabainareo. Ino no nataonareo mihoatra noho ny sasany, mona de nijetilisa aza jereo. Nefa koa amin'izany aoko ho tanteraky ianareo. Ahoana? Koa amin'izany aoko ho tanteraky ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Zany ny didy nomeny Jesosy. Aoka ho toy zany, ho reo tsy misy afaka ho tanteraky zany. Nilaza ny Baiboly fa tsy misy tanteraka na de ray azy. Zay no hitanareo fanipaka sa tsy zany? Eny ary. Tsy afaka ho tanteraka amin'ny alalan'ny tenanareo ianareo. Raha mietehitra amin'izay ataonareo ianareo de very. Koa aoko ho tanteraky ianareo, tanteraka toy ny fahatanteran'Andriamanitra mihitsy azy. Ankehitriny, koa amin'izany aoko ho tanteraky ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay an-danitra. Koa aoka eto ny toko 5 ny toko 9 amin'ny Hebreo. Koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraky isika. Eny ianareo ry BRANHAM tabernacle.
fantatro fa misy fanasitrana eto amintsika mahafinaritra zany misy fahitana eto amintsika zany tsara zany fa eto amintsika no fiara-panahy ary ndraindray izy reny de tsy no fiara-panahy ary ndraindray sika miezaka sika ny anampiny mahanitra ataotsika zay azo atao tsy misy olo zany saingy tsy zany resantsika ankehitriny miditra eo amidingana afo sika ilaozantsika ny fampianarana anananay ny fampianarana ihany Kristy no nay fa izy zarak'Andriamanitra nateraky ny virjina mino an'izany zay reto sasany retoko mahafinaritra tsotro zao zany nefa ilaozantsika zany aoka androso ho amin'ny tanteraky sika la iny koa raha nanana fetony araka anjely eto mba hitondra an'izao eo amin'ny toerana zay ahafahanareo mahity zany ankehitriny hoy izy avelantsika ny fampianarana rehetra ny amin'ny Kristy de ny teolojianina rehetra sy ny teolojia rehetra fantatsika ny amin'ny Andriamanitra ny Kristy ny amin'ny fomba n'Andriamanitra azy tonga nofo sy ireo zavatra hafa rehetra ireo manomana zavan'io rehetra io Paoly eto minitra vitsimonja andesika maka an'io kely fotsiny ihany alohan'ny andraisana an'izany ka tsy hanao fanorenana indray de fibebahana ahafahana miasa maty inotsika zany sy finonan'Andriamanitra inotsika zany afampianarana ny amin'ny batisa tena tsy maintsy atao batisa ianareo inotsika zany sy ny fametrahan-tanana inotsika ny fametrahan-tanana sa tsy zany hitanareo io rehetra io zany mihitsy ary fitsanganany maty inotsika zany ankehitriny jereo hitanareo eto ny fitsarana ary nampiasaina ny hoe mandrakizay zany hoe tsy misy farany rehefa voatonon'Andriamanitra ny fitsarana de tsy misy farany zany koa tsy afaka isy tsony ny fampihavanana rehefa nivoaka ny fitsarana ankehitriny azonareo ny antony natonga an'Andriamanitra anaka ny azy ihany arak'izay antsosika an'io de ny fanafodiny ihany rehefa nanameloka ny olona izy no ny nanontany ny fomba tokana nahafahany nampiavana de ny nakany mihitsy ny toeran'ny olona zay ihany ny fomba nahafahany havana na nahafahany nampiavana atsika de naka ny toerantsika ka tonga ho mpanota Andriamanitra Jehova no tonga ho mpanota ary natolo ny aina afaka nomeny ianareo amin'ny mampanota ka ho fatony izany o Paoly na de atolotro hodorana azy antenako de mbola tsinitsinina satria tsy mahasoa zany hitanareo fa raha maty ianareo de vitany aminareo maty mpanota ianareo de very fa Andriamanitra nidina tao amin'ny nofo ary nanameloka ny ota tao amin'ny nofo tamin'izy tonga nofo ota satria izy ilay Andriamanitra mandrakizay ka nanangana ny tenany tamin'ny maty ko de izy ny mpanamarina reo zavatra rehetrareo aoka androso amin'ny tanteraky sika ho Paoly ary inona ny fitsarana marak'izay zany no ataotsika velan'Andriamanitra andiny ny fahatelo androso amin'ny tanteraka o Jesosy aoko tanteraky ianareo toy ny fatanterahany rainareo zay any an-danitra nefa sika tsiraray de samy voaheloko na inona zavatra efa nataotsika efa voaheloko sika teraka voaheloko ny mamatsika sy ny dadatsika ianareo ny razambenareo rehetra de nateraka tao amin'ny ota torotorony natao amin'ny heloko ka ahoana no afanareo tonga amo ahoana no atateraka anareo raha mbola tsy nanao nininina ianareo tsy mbola nangalatra tsy mbola nadanga tsy mbola nanao nininina teo amin'ny fiainanareo de mbola voaheloko hatrany efa voaheloko ianareo talohan'ny namoahanareo ny fofonainareo voalohany efa voaheloko ianareo marina zany ary efa nitsarain'Andriamanitra ianareo talohan'ny namoahanareo ny fofonainareo voalohany satria efa voatsara ianareo no ilay fanirina ara-nofo teo amin'ny rainareo sy ny reninareo tamin'izay nataony ka nitondra anareo eto tany ary Andriamanitra nanameloka an'io hatramy voalohany voaheloko ianareo hatrany am-piandohana ko aiza ary ny olo-kafa rehetra eto tany de voaheloko niaraka taminareo ka aiza ary no azonareo fantanterahana jereo andesika matika fotoana fohy ao amin'ny Hebreo 10 ino tsara tia makely avy amin'ny 7 zay aloha ny andiny faraky 11 fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra lay tabernakely mihitsy ny nofony hitanareo lay tabernakely fahiny tsikatrareo ve fa lay tabernakely fahiny de ny saro natao aminy zay nanafina ny fiara teo amin'izay ny veloman'Andriamanitra firy malalo zany mihitsy io tabernakely fahiny natao amin'ny tanan'olona teo io de nisy lamba vita tamina hoditrosy miloko sy ny sisa no nanaovana ny tabernakely mba hanafenana ny fanatrian'Andriamanitra firy malala fa lehilahy ray monja no afaka niditra tao indray mandeha sataona zany mihitsy arony zany niditra tao indray mandeha sataona ary tsy maintsy voaositra izy ka ny zavatra nitakina fa tsy maintsy nisy afy teletanana ka raha nandeha tsy nitondro zany izy de maty raha vao nakao ambadik'ilay sarony
idarapoka mateo izy tsy maintsy miditra eo izy mba handrehitra an'ireo fanaovanjiry ireo ary amafy eo am'rakitra fanaovam-panavotana izay nitahaka ny ranolay maty ilay natao isolo-toerana mandra-pahatonga ny kristiana tanteraka an'io eny nefa avy eo Andriamanitra no tonga ho karazana tabernakely hafa ary izy io tabernakely io Jesosy fa Andriamanitra no tao anatiny Jesosy ary niafina izy saingy izy no nampiavana zao tontolo zao tamin'ny tenany tamin'ny fanehoany ny maizy azy Kristy dia naneho an'Andriamanitra hoy izy tsy zany manao ny asa fa ny raiko izay mitoetra ato amiko tsy manao ninninona aho afa-tsy izay hitako ataon'ny ray ny ray ato amiko izy no maneho ahan'ireo fahitan'ireo dia indro aho fa manao arak'izay nambarany ahy atao azonareo ve zany Andriamanitra ny tao amin'ny vatan'olombelona tsy hoe ambatiky ny hoditrosy maty fa zavatra velona mihetsika Andriamanitra nanatanana Andriamanitra nanatongotra Andriamanitra nanana lela Andriamanitra nanana maso ary Kristy io teo ary izy eny lasa izy ary tonga ny fanaka ka mba amin'ny alalan'ny fahafatesany no ahafahany matateraka ny fiangonana ary hitondra ny fiangonana naiky avy eo ilay fanatao amin'ny Kristy ihany no ao amin'ny fiangonana manao zavatra tony nataon'ny Kristy vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tolo zao fa ianareo no ahita satria ho eo aminareo aho eny ho ao anatinareo hatramin'ny fataperany zao tolo zao eny eno zao fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana zany hoe tsisy an'izao zavatra ary zao tsy natao tanana izy ahoana naterahany fa terahana virjine ary tsy mantondra rano sila sy rano-janakomby izy io vatany io ve ka efa natolotra na no amasinina fa ny rano tenany fantatrareo fa ny ra dia avy amin'ny lahy nefa nisy olona laza hoe o jiosy Jesosy tsy jiosy izy raha jiosy no namonjenantsika tsy zany sika raha jiosy no namonjenantsika dia mbola very sika tsy jiosy Jesosy sady tsy jetilisa koa izy Andriamanitra izy Andriamanitra le ray dia lay fanahy zay tsy hita maso tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lahy tokany ray no nanambara azy naneho an'Andriamanitra izy na izy an'Andriamanitra ankehitriny ny fiangonana ny tokony aneho an'Andriamanitra aneho ny maizy an'Andriamanitra hitanareo fa inona nataontsika manao ny tenantsika ho ravitra ka hoe tsy misy rarahiko an'ireny metodiste izy ireo presbyteriana izy ireo tsy misy tiako ifampiarahina amin'izy ireny batista pentekotista very anareo raha zany manosika anareo marina zany izy no afaka irere izy no afaka idera-tena jereo nienatra nampitondrain'ireo presbyteriana jereo nienatra tamin'ny batista jereo nienatra tamin'ny katolika jereo nienatra tamin'ny pentekotista na zerianina mpivahiny masina jereo ny hafa rehetra nefa manao fiakana aminareo mba hanondro tanana zay enatra nisy teo am'ty tondroy amin'ny ratsan-tananareo raha ola Andriamanitra tsy to hoe ity ny zanaky malalako zay sitrako nena na eno izy dia eo izy io lay tanteraka ankehitriny ndesika maky somary lavidavitra kely eto ary tsy mba nitondra rano silasy zanakomby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrak'izay azonareo ve zany fanavotana mandrak'izay ho atsika tsy hoe navotana androany avy eo amin'ny herinandro manaraka rehefa miandony fifohazam-panahy dia avotany indray avy eo miemiko sika ary avotany indray na avotany indray mandeha ho mandrak'izay marina zany tsy misy tsony lay manavitra fanavotana mandrak'izay zay mandray ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrak'izay ka tsotsaraina intsony fa efa milaza ny lasa zany tafafindra ny ana tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana noho izy niofitrofotra ve noho izy natao batista tamin'ny fomba iray ve noho izy misy raha iny amin'ny tanany ve noho izy mino zanaka laha tokan'Andriamanitra zany fomba nanantsika fanavotana mandrak'izay enony eto fa raha rano silasy ranombola ary nylaveny batotrombo vavy nafafy ny afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maiky afany rany Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manantsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrak'izay no nahadio ny fieritreretanareo ho afaka miasa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona
tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana mo amin'ny fiainana. Raharainareo inona zay veriny zao tolo zao? Raharainareo inona zay veriny mpifanolo-bodidrindrina aminareo? Ny fieritreretantsika de fa maty ka navozona sy nateraka indray tamin'ny fanan'Andriamanitra sika mba hanompo an'ilay ten'Andriamanitra velona. Zay ary lay izy. Ankehitriny tsambikana eo amin'ny andiny fafolo, ny toko fafolo raha ny marina eo am-pejy ambadika. Ny lalàna izay misy aliko ny zava-tsy ho avy, fa tsy ny tena endrika zany zavatra zany dia tsy mba naha TANTERAKA. Ny olona manatona amin'izay fanalitra teriny mandrakariva isa-taona TANTERAKA zany eo tanteraka. Koa aoka ilaozantsika ny ampidim-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka androso amin'ny tanteraka sika. Koa amin'izany aoka tanteraka ianareo toy ny fatanterahany zay ny an-danitra. Ny lalàna izay misy aliko ny zava-tsy ho avy de ny fitsipika rehetra sy ny batisa ary ny reo zavatra hafa rehetra nataon'izy ireo de tsy mahatanteraka mihitsy an'ilay mpivavaka. Nefa na de zany azy mitaky fatanteran'Andriamanitra. Ny fikambananareo amin'ny fiangonana nazeriana de tsy hatanteraka anareo mihitsy. Ny fikambananareo amin'ny fiangonana batista, pentekotista na ino zany de tsy hatanteraka anareo mihitsy. Ny maha-olona tsara sy mahatoky anareo de tsy hatanteraka anareo mihitsy. Tsy misy mahamendrika anareo na de kely azy. Tsy misy na de kely azy eo aminareo ka mahamendrika anareo. Efa very anareo. Hoy ianareo, mitandrina lalàna, mitandrina sabata, mitandrina zao ny fitsipika Andriamanitra rehetra, manao an'izao ho Paoly. Aoka ilaozantsika ireo zavatra rehetra reo ankehitriny. Tsara avokoa zany, fa ataontsika io rehetra io, ataontsika batisa ny olona metra tanana azy ireo sika fanasitranana azy sy ny sisa. Azosika raisina isaky ny andininy zany. Tsy tsiraray amin'ireo zavatra eo. Ny batisa inotsika zany. Ray ny fanantenana, ray ny tompo, ray ny finoana, ray ny batisa. Inotsika fa misy ny batisa. Inotsika ny fitsanganany maty. Teny zany tokoa, inotsika fa maty Jesosy ary nitsangana indray. Inotsika zany, mametra tanana ny marary. Efa voalaza zany, rehefa matarany reno anarak'izay mily. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy, de ho sitrany reny. Inotsika zany. Inona kosa nefa ny eto? Ho Paoly, asa maty avokoa zany. Zavatra ataonareo io. Aoka androso amin'ny tanteraka sika ankehitriny. Oh la. Efa tonga eo amin'ilay tabernakely sika, fa tsy ny fanorenana. Lay tabernakely. Lay tabernakely mihitsy. Fanorenana io. Ny lalàna ary ny fahamarinana, ny fikambanana amin'ny fiangonana, ny atao batisa ary ny fametrahan-tanana, fitsipika ho an'ny fiangonana avokoa zany. Fa aoka androso amin'ny tanteraka sika ankehitriny. Ary anankiray ihany ny tanteraka. De Jesosy. Ahoana no idirantsika ho aminy? Amin'ny mametodista? Tsia. Pentekotista? Tsia. Batista? Tsia. Amin'ny mampiangona? Tsia. Katolika romanina? Tsia. Ahoana no idirantsika ho amin'io? Romanina 8:3. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Zay tsy mandeha araky ireo zavatra eo amin'ity zao tolo zao ty ny nofo, fa araky ireo zavatry ny fanahy. Ka tsy mirarahany zay mety olazainy zao tolo zao. Na de marary azy ianareo ka ho ny dokotera ho faty ianareo de tsy asianareo lanjany zany. Tsy mahakivy anareo velively zany. Raha ozy ireo aminareo tokony katolika ianao vovovonjy na presbyteriana na tsy maintsy manao an'izao tsy asianareo lanjany zany. Ary amin'izany de tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo reo zavatra hitany. Fa ny zavatra rehetra hitanareo amin'ny masonareo dia avy eto tany. Fa reo zavatra hitanareo amin'ny fanahinareo amin'ny alalan'ny teny. Ny teny ny fitaratra ijeren'Andriamanitra izay mamoaka taratra ny maizy azy sy ny maizy anareo. Halleluja! Oh la! Miteny aminareo zany, io ny boky tokana eto tany zay miteny aminareo hoe taiza ny avinareo, izy ianareo ary hoaiza ianareo. Maneho pejina literatura amiko na aiza na aiza miaraka amin'ny siansa rehetra na ny hafako ny boky tsara rehetra efa nisoratana. Tsy misy afaka ilazany aminareo reny. Ity ny fitaratra ijeren'Andriamanitra izay maneho ny maizy azy sy ny maizy anareo. Koa eo anelanyelany eo misy soratra voafaritra amin'ny raha izay maneho ny mety ho maizy anareo raha sitrakareo ny anao safidy. Zay alisy fa fanahy iray. Eny Korintena 1:12. Ahoana ny idirantsika ao amin'io teny io? Ny fandraisan-tanana? Tsy tompoko. Ny fikambanana amin'ny fiangonana? Tsy tompoko. Ny batisa mianorina, miainy aloha amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fariamasina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sa ny anaran'ny Rozy ary Saron na Liliainy Andoasa, Kitany Maraina, amin'ny rehetra tianareo io, tsy misy ifandraisany amin'io zany, fa nehoana fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny. Indro anefa isika fa miady mifandona, mifamaly, misaraka ary manavatena. Marina zany.
nefa asa maty avokoa io rehetra io androso amin'ny tanteraky sika zavatra nataoko reo misy mpitoro-teny nanao batisanareo na nataony batisa ny analoha ianareo na ny anorina na intelo na inefatra na indray mandeha na fomba hoana nanaovana an'io tsy misy ifandraisany amin'io zany vita batisa ho amin'ny fimbonana amin'ny fiangonana io fotsiny ianareo rano marina ka manapirofo amin'ny fiangonana io fa inonareo ny fahafatesana ny fahadevenana ary ny fitsanganan'i Kristy ny fametrahantanana fanasitranana marary mahafinaritra zany nefa de aranofo avokoa zany ary azo antoka fa ho fatindray io vatana io raha mbola velony etiany ianareo ho fatindray zany ankehitriny aoka ilaozantsika avokoa reo zavatra reo ary eo ka androso amin'ny tanteraky sika ahoana natanteraka atsika zany tiatsika ho fatarina natao tanteraky Kristy nataon'Andriamanitra niatra tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra nefa izy de voalefina noho ny fahadisotsika torotorona noho ny elontsika ny famaizana nahazoantsika fihavanana namelezana azy ny dikapoka taminy nasitranana atsika io ny tena zay tiatsika hatongavana io le tena nahoana raha ao amin'ny teny io nareo de tsy ahita fitsarana mihitsy tsy hanandrana fahafatesana mihitsy afaka amin'ny fahafatesana rehetra ianareo amin'ny fitsarana amin'ny fahotana amin'io hafa rehetra io rehefa ao amin'ny teny io ahoana ny diranareo amin'io ry mpitoro-teny ny fikambanana amin'ity tabernakle ity ve mbola very any ianareo eo tsy afaka ikambana eto ianareo rano marina tsy manana boky zahay ahoana ny dirantsika am'zany ny fikambanana amin'ny fiangonana iray tsy tompoko ahoana ny diranareo amin'io teraka am'zany ianareo kortiana voalohany 12 fafana iray ihany no nanaova batisa atsika rehetra ho tena iray tamy batisa ny fany masina no nanaova batisa atsika ho ao amin'ny teny io ka afaka amin'ny fahotansika tsy ianareo tsony no hitan'Andriamanitra Kristy rery ihany no hitany ary rehefa ao n'io teny io ianareo de tsy afaka hitsaranyio teny io Andriamanitra efa nitsaran'io izy no raisy ny fitsarana atsika ary nanasa atsika hiditra izy ka ampinoana amin'ny fahasoavana no amindratsika aneketsika famelana fa ny fany masina no mitondra atsika ho ao amin'io fiambonana ao amin'io de tsy mandeha araka ny zavatra zao tory zao antsony sika fa mandeha araka ny fanahy no velomina tonga teo amintsika ny teny maty teo amin'ny toerako izy no velomina ity za zay maty tao amin'ny fahotana sy ny tsy fakatoavan-dalàna no ny velomina ny faniriko rehetra de ny anompo azy ny fitiavako rehetra de ho azy ny famindrako rehetra de tiako atao amin'ny anarany ka naiza alehako na inona ataoko makalaza azy aho raha miaza raha manjono a raha minalao baolina raha ninina ataoko de tsy maintsy ho Kristy ato anatiko amin'ny karazam-piainana zay ahatonga ny olona niry no toy zany tsy mifosa tsy manaratsy tsy manao disadisa ny amin'ny fiangonanareo azonareo e fahafana iray ihany no nanaova batisa atsika ao amin'ny teny io fa raha mahita ny raha de andalo anareo enoy andesika mahakely lavidavitra eo azafady de tsy mba mahatanteraka ny olona manatony satria eo amin'ny andininy faharoa ny toko fahafolo raha zany de tsy onitsahatra vana nateran'ireo raha natanteraka an'ilay olona zany nefa Andriamanitra mitaky fatanterana raha ny fitandremana ny lalàna raha ny fanaovanareo didy rehetra no atanteraka anareo de tsy misy ny lanany sy ny zavatra hafa indray efa tanteraka anareo satria raha tanteraka ianareo de mandrakizay satria Andriamanitra irery ihany no mandrakizay ary Andriamanitra irery ihany no tanteraka ka ny fomba tokana ahafahanareo mandrakizay de no tonga ampahan'Andriamanitra rehefa ndioviny indray mandeha tsy ho nasy ny fietreretany ota intsony ahoana rehefa ndioviny indray mandeha ny mpivavaka de tsy ho nasy ny fietreretany ota intsony raha marianareo ny fandikanan'io de faniriny ny dioviny indray mandeha ny mpivavaka tsy ho nasiny ny faniriny ny ota intsony rehefa ndioviny indray mandeha ny mpivavaka makeo nareo zao ary miteny hoe oh alleloia voavonjy aho tamin'ny malariva nefa de ran'Andriamanitra io vehivavy io no nampemitra alleloia voavonjy ndray andray androany ry olona tsy mahay ninina sady tsy ampitraikefa tsy zany ny fandehany ny dioviny indray mandeha ny mpivavaka de tsy ho nasiny ny fietreretany ny ota intsony ony baiboly enoy raha mamaky ansika fotoana foy fa am'ireo fanalitreo de misy fahatsiarovana ny ota isa-taona eto hidina fainga asika hatreo amin'ny andininy fahavalo mba nanana fotoana sady eo ny tiako atongavana rehefa nlazainy teo hoe ny fanalitra latsadra sy ny fanalitra hoanina sy ny fanalitra dorana no ny ota no tsy ilainao ary tsy sitrakao de reny aterina araka ny lalàna andininy fahasivy de hoy indray izy ity aho tonga anao sitraponao Andriamanitro manaisitra ny voalohany izy ny lalàna mba ampitoerany ny faharoa iriko sika raha nanana fotoana hijanonana am'zany raha mbola hoe presbyteriana ianareo na pentekotista na batista na metodista de tsy afaka anao ninina aminareo mihitsy izy tsy maintsy manaisitra ny rehetra io izy zay aloha hitanareo mba ahafahany mampitoetra ny faharoa
raha mbola hoy ianareo hoe metodista eny tsy misy anoerako ny metodista na batista na pentekotista nefa rahalahy tsy zany mihitsy la izy tsy maintsy makao amin'ny fataterahany ianareo dia ao amin'ny Kristy zany. Jereo ny eto zao fotoana fomontsy am'izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanaterana ny tenany Jesosy Kristy indray mandeha. Andesika makilavidavitra kely ary tadio zany aoko zany iletika tsara raha mamaky sika indray mandeha ary misorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fanampom-pivavahana sy manatitra reny fanatitra reny ihany matetika zay tsy mahay sotra ny ota fa ity lehilahy ty kosa vonina venareo misokatra veny akanjonareo zao fotoana zao mba tsy haverina zany fa hoao amponareo vetrany fa ty lehilahy ty kosa lehilahy hoana tsy ny papany Roma tsy ny eveka ny fiangonana metodista na zay fiangonana hafa fa ty lehilahy ty kosa Kristy rehefa nanao fanalitra iray monja no niota ho mandrak'izay dia efa mipetraka eo tanana kavanan'Andriamanitra ka hatram'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavalo no fitoeran-tongony. Jereo eto misy azy io fa ny fanalitra iray ihany no efa naha TAN TER aintso ANI no efa nahatanterahany hatramin'ny fifazam-panahy manaraka ve inona ny voalazany no efa nahatanterahany ho mandrak'izay zay olona masinina. Azonareo ve zany aoka androso amin'ny tanteraka isika eny hoy ianareo vaoaka amin'ny Olinas eny mino zahay fa ilaina ny masina aleloia mino famasinana sika nefa ny anareo no raisinareo miala am'izao fotsiny anareo ary miala am'zato fantatrareo fa tsy tokony ataonareo io raha tsy Kristy mihitsy no manoka baravarana ka mamelona an'io amponareo ary mahatonga anareo eo amin'ny toerana zay ahafaty ny ota sy ny faniriana hoe tapitra avokoa zany eo esoriny ala ilay fahamarina anareo manokana mba ahafahany mampiorina ny tenany ao aminareo fa Kristy io lay zanak'Andriamanitra ao anatinareo zay fanantenana ny voninahitra. Aoka androso amin'ny tanteraka sika ahoana nahafahantsika ho tanteraka tamin'ny nahafatesany Kristy tsy ny fikambanana fiangonana tsy ireo asa soa ataotsika na zay ataotsika tsara avokoa irehetra io tsy hoe no sika vita batisa to zao na to zato tsy hoe no sika sitrana tamin'ny fametrahan-tanana tsy hoe no zavatra hafa rehetra eo inonay nahafatesany nandevenana azy ary nitsanganany ho Paoly afaka iteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely tafiditra amin'izany ny fiteny fantatra sy ny fiteny tsy fantatra zay mila fantikana tsinitsinina na dia ananako aza ny fanomezam-pahasoava ny fahalalana ka fantatro ny fahendren'Andriamanitra rehetra ka haiko azavaina ny baiboly avy amin'ny ka vitako akambana tsinitsinina tsy mahasoa loatra reo ny fandianana an-tsekoly sa ahoana mba hianatra baiboly na dia manam-pinoana aza ka mahafindra tendrombohitra ny fivorimbeo fanasitrananareo dia tsy midika ho zavatra sa tsy zany tsinitsinina na dia atolotro dorana aza ny tenako ho reo mpivavaka io lehilahy io nefa tsinitsinina izy ho Paoly mbola tsy tonga ho zavatra fa raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra ny faminaniana dia ho fono reo zavatra hafa rehetra reo dia ho fono fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsisy sombitsombony intsony hitanareo zany hoe tanteraka inona ny tanteraka fitiavana inona ny fitiavana Andriamanitra aoka ilaozantsika reo asa maty kely rehetra sy fitsipika reo aoka androso amin'ny tanteraka sika hitanareo ve zany amin'ny alalan'ny Kristy ny fahatanterahantsika ahoana no idirantsika ao amin'izany amin'ny batisa ny fany masina dia ahoana inona no mitranga efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianareo misongozona avy amitsambikina dia mavitan'io ianareo tsy ilainareo ny anao na inona na inona efa vitanareo io namindra anareo avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainan'Andriamanitra ka velona ianareo avy eo reo vokatra eo amin'ny fiainanareo no maneho an'io maro aminareo metodista sy nazereanina no nika mafy arak'izay azonareo ikany nefa mangalatra katsaka eo amin'ny sany namana mariny zany ka manao an'io rehetra azony atao io maro aminareo pentekotista no niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra toy ny mandraraka petipoa eo amin'ny trombo maina zany mihitsy nefa mivoakeny ary mampiaraka amin'ny vadiny namany manao an'io karaza zavatra rehetra io tsy zay le izy rahalahy aza manandrana ny anana fihetsem-po na nytoy zany mba haka ny toerany fany masina rehefa tonga ny fahateram-baovao dia miovy ianareo tsy ilainareo nanao zavatra mba hanaporofo an'io ny fiainanareo no manaporofo azy ny famindra anareo
eo aminareo ny fitiavana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fahalemem-panahy, faharetana. Zay ny maisy anareo. Ary zao tontolo zao rehetra mahita ny taratry Jesosy Kristy ao aminareo. Eny ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ny mika eo amin'io dia toetra fotsiny zay manaraka an'io karazam-piainan'io. Nefa azonareo alaina ary alaina tahaka ireo toetr'ireo, nefa tsy anananareo mihitsy io fiainan'io. Hitantsika io firy ny malala fa marina zany mihitsy fantatrareo, zany mihitsy azo antoka fa fantatrareo. O la hita manodidina anareo eny zany, koa tsy misy azonareo lazana ho profo mifany masina zany raha tsy eo ilay fiainana ivelomanareo. Eny raha tianareo ny teny amin'ny teny tsy fantatra dia mety tsara mihitsy zany raha anananareo ilay fiainana manohana an'io. Marina zany, ary raha tianareo mika dia tsara, mahafinaritra zany. Mika ihany koa lasa fahalybe andranay ka tena mila tsozakako ny kiraroko to te hitsambikina hiala amin'izany aho. Ary mahafinaritra io, inoko zany. Efa nahita fahitana aho ary sitrana ny marary, nitsangana ny maty. Rehefa nitsilany teo izy ireo ary rehefa nialany dokotera ka nataony hoe tsy misy azo atao fa efa ho faty izy ireo, nitsilany teo ora vitsy dia nidina avy hatrany teo mifany masina ary naneo fahitana, nidina teny ao ary nanangana ny olona io. Efa nahitan'ireo marenina, reo mona sy jamba ary malemy, nefa namindra. Zany tsy zavatra terany fotsiny zany. Rina lahy, efa ela be tany aloha talohany nanana zao tontolo zao fanorenana. Andriamanitra tamin'ny fahasoavany mandrakizay dia efa napidina ny fijeriny ary tamin'ny fahalalany raha teo no nahitany azy anao. Fatany vanim-potoana iainantsika, fatany zay ho maizy antsika. Noho zany tamin'ny fifidianana noho ny fidianana antsika talohan'ny fanorenana zao tontolo zao mba hiaraka aminy, tsy misy petipetina. Eny raha nifidy antsika talohan'ny fanorenana zao tontolo zao izy mba ho ao aminy sady tsy misy petipetina, nefa nateraka feny petipetina sika sady tsy nisy zavatra hafa tsy nisy afaka nanadio atsika. Dia ahoana natonga atsika eo raha tsy ahoana natonga atsika tsy misy petipetina? Naniraka ny zalala tokana izy mba hahafahany zay rehetra mino azy tsy hanana fiafaram-piainana, fa hanana fiainana marak'izay, tsy ho levona mihitsy fa hanana fiainana marak'izay. Avy eo rehefa miditra ho aminy sika ampinono tamin'ny alana fahasoavana ny namonjerantsika no ilay fany masina miantso atsika. Talohan'ny nisy ny vatany iray teto amin'ity tany ity, ny vatanareo dia efa nipetraka teto, vita avy amin'ny calcium zany, potassium, amandona kosmika, azavana kosmika, ary solika sy ny sisa, singa 9 ary nanomboka nanomba teo ambonin'ny tany ny fany masina natory fitiavana. Ary natao zany tampotampoka teo, nisy voninkazo kely mipasika ny tsiry dia nanomby izy ary nisy ahitra nivoaka dia nisy vorona maromaro ary efa avy eo nivoaka ny olona. Eny tsy nanao vehivavy avy tamin'ny vovotany mihitsy izy fa lehilahy izy io tamin'ny androany. Raha lehilahy sy raha vehivavy dia raha ihany, ka dia naka avy teo amin'ny ilany Adama izy nitao natehezany ka nanao vehivavy ray ho mpanampy azy. Dia niditra ny ota avy eo, atao riny nidirany ota tsy ho resy Andriamanitra na inona mitranga, tsy ho resy mihitsy izy. Avy eo ny vehivavy no nanomboka niteraka olona teto tany ary Andriamanitra tamin'ny fahasoavana mandrakizay no nahitany hoe izy no vovojy dia niantso anareo izy. Tsy misy mahay manatona raha tsy miantso azy aloha ny raika, tsy zay maniry na zay mazakazaka fa Andriamanitra zay maneho famindram-po. Ho ianareo hoe nitady an'Andriamanitra, tsy anareo mihitsy. Andriamanitra no nitady anareo. Zay zava-nisy tany am-boalohany. Tsy Adama nanao hoe raha eo nanota aiza ianao. Ny ray no nilaza hoe ry Adama aiza ianao. Zany ny toetran'ny olona, zany ny fanaon'ny olona, zany ny nanaovana azy. Fa tsy misy mahay manatona raha tsy ny ray no mitaona azy. Ary zay rehetra omeny raha iah, aleloia, zay rehetra manatona omeko azy ny fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Teny voata, teny fikasana voata toinina avy amin'ny Andriamanitra ny lanitra re zany. Ho tonga eo sika Takariva ny hoe nianina tamin'ny tenan'izy. Tsy misy lehibe noho izy, manao fianarana amin'izay lehibe noho ianareo, tsy nisy lehibe kokoa teo ka dia nianina tamin'ny tenan'Andriamanitra. Ho tonga eo amin'izany sika ny amin'ny fomba nanaovany an'io sy ny fotoana nanaovany an'io fa nanao fianianana tamin'ny tenany izy hoe anangana atsika sady hanao atsika ho lovany. Afaka ijoro tanteraka sy mahafiorina toinina sika amin'ity marain'ity. Toinina no ahafahanareo miatrika zany raha mijery anareo mifanatrika ny fahafatesana ka afaka ilaza tahaka ny Paoly hoe ry fahafatesanao aiza ny fandronanao, ry fasanao aiza ny fandresenao. Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zay ary le izy. Nahoana? Nanao azao ianao. Fantatro zany nefa voarakitry ny raha. Haleloia. Fanara ihany nanao vabatisa antsika ho teny iray. Ianareo metodista, batista, presbyteriana na inona ianareo. Vita batisa ho miteny iray sika. Manana fimbona sika ary mpiara-monina ho fanjakan'Andriamanitra. Manambara fa tsy avy am'ty zao tontolo zao ty sika. Tonga zanaky vavy na ihany hozy ry dada, iry zazavavy kely ry manao azao ary zao nataon'izy ireo. Nakany an-trano zay ary zao nataon'izy ireo. Hoia ozy nahoa sika tsy manao toy zany. Hoia ry malala tsisy an'ty zao tontolo zao ty sika. Miaina eto amin'ny tontolo zay azy izy ireo. Ozy tsy tany ra ihany va no diavintsika rehetra. Hoia avy amin'izao tontolo zao izy ireo ry malala fa isika tsisy an'ireo olo reo. Hoy ny Baiboly mivao any misara hoy Andriamanitra. Hitanareo fa tsisy an'izany ianareo.
ary efa tonga ao anatinareo io toetra vaovao io de tsy ilainareo ny alery mafy tsy tianareo ny verin-dalana toy ny vadiny lota teraka tsotro zao ianareo tafavoaka tam'izany ary faritrafa ny misy anareo toy ny fako zany masonareo ary ty Amerika lehibe mahafinaritra ivelomantsika ty de lasa fampitena lehibe ny amin'io tsy misy afa-tsy filana sy vehivavy eo ny fomba fiakanjon'ny vehivavy ny fomba fanaon'ireo lehilahy sy ireo zavatra ataon'izy ireo nefa miatso ny tenano kristianina ohatra io Elvis Presley io lasa nikambana fiangonana pentekotista izy ankehitriny mazava ho azy fa teo no nazahoany Jodasy faratsa vola fotsy telopolo Elvis nahazo kadiaka maro isan-karazany ary vola mataprisana dolara vitsy mba hivarotany fisokiny ry Arthur Godfrey jereo ry Jim Osborne Olsville mivokeny manao any boogie ratsy io rock and roll de reo fanao ratsy feno falitono nefa ny alady maraina mandray baiboly ary makeo amin'ny lampiazo mitoroteny enatra re zany tsy magaga raha ony baiboly fenlony latabatra rehetra eny miaina amin'ny andro matsiraviny sika nefa hoy ny olona tena mpivavaka izy reo tsy fantatrareo hoe fa mpivavaka ny devoly tsy fantatrareo hoe fa kaina de mpivavaka tahaka ny abela ihany nefa tsy nanana fanambarana izy zale izy tsy nanana fanambarana izy makany am-piangonana sika rehetra nefa misy ny sasany zay nandray fiainana de ireo zay nandray ny fanambarana Jesosy Kristy tao am-pony tsy ny fangovitana na ny fitsampikinana tsy ny fikambanana amin'ny fiangonana fa ny fanambarana Andriamanitra nanambarany aminy jereny voalazany ataon'ny olona hoiza moa lay zanak'olona ony sasany mpaminany ianao fa ony sasany Elia ianao fa ny sasany hoy izy fa ianareo kosa manao ahoiza ho Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona tsy avy amin'ny olona zany hoy izy sambatra ianao ry Simona zanak' Jona fa tsy nofa mandrany nanambarany io tsy nianatra an'io mihitsy teo am'izay zay karazana fanamboaran-tsaina avy amin'ny baiboly ianao na karazana seminaire teolojika sambatra ianao fa tsy nofa mandrany nanambary zany taminao fa ny rayako zay ny an-danitra no nanambary zany taminao ary ambony ny vatolampy io no ahoroko ny fiangonako ary nyvavadiny elo tsy aresy azy raha kristiana ianareo am'ty marainty no ianareo mpiangona de very ianareo raha kristiana ianareo no ianareo tafafindra ny ana tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana de afaka amin'ny fitsarana ao amin'ny Kristy tonga tanteraka amin'ny fotoana rehetra ianareo tsy afaka ahita ninon'Andriamanitra hoy ianareo mety mbola anao fahadisoana ve azo antoka nefa tsy mininy ianao zany ianareo tafiditra am'izany sika afaka fotoana fomonjy fa raha mini manoty sika rehefa nazo ny fahalalana tsarany marina de tsy misy fanatra nonota intsony hiditra am'izany sika rariva satria efa tara loatra zao andesika maka indiny vitsivitsy amin'io fotsiny mba hahafahantsika mahazo tsirony kokoa rehefa midiny ambanimbany eo amin'io mihitsy no nanomboantsika rariva ny andiny faefatra ino zao fa izay efa no azavainy indray mandeha sady efa natao arefa nanandrana ny hery ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray anjara tamin'ny fanamasina ary nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa miepitra de tsy azo avaozina ny tenany ho amin'ny fibebahana hitanareo ary andray eo amin'ny Hebreo 10 sika ka ivezivezy eo mba neonany maizan'io resaka izy aoka androso amin'ny tanteraka sika manana sika tsy manana fialantsiny sika am'izao andro zao tsy manana fialantsiny mihitsy sika ny Andriamanitra lanitra no niseho tam'izao andro faran'izao sady manao andro zavatra nataony mihitsy tam'izany fony izy teto tany efa voaprofo izy raha indro fa nanivatsiva an'ity baiboly ty sika ary ianareo mpiaino mahalalanyio fagagana ny fanesy no efa nalaitsika famantarana ny fanesy zava-magaga ny fanesy de zay nataony tamin'ireo zanaka tany anefitra ireo zavatra sy ireo famantarana nataony ireo zavatra nataony fonisy teto tany voaseho tao amin'ny nofo nefa zay zavatra zay mihitsy no mitranga am'izao andro zao eto anivontsika mihitsy eto ny teny mba hanamariny zany eto lay zavatra mba ilaza fa mariny zany mba hanao an'io mariny eto ny fanan'Andriamanitra mba hanao zavatra mitovy any ka de tsy manana fialantsiny sika andesika ivavaka raha eny an-danitra hita fa misy vavolombelona marobe toy zany manodidina anay toy ny rahony de aoko zay anaisotra ny teny rehetra ny zavatra rehetra ny tsy mety rehetra ny teny ratsy rehetra ny teny tsy mahamendrika rehetra ny heritreritra rehetra de aoko zay azakazaka amin'ny faharetana am'izao filokanana petraka eo anoloanay zao mijery an'ilay tompony finoanay sy mpanefa azy ny tompo Jesosy Kristy isaorana neny anarany tsy manatsala sy masina indrindra toy inona ny aviny teto atany mba hanafitra ny olona lavo ka hitondra azy ireo hiverina amin'ny fiombonana amin'ny tompo Andriamanitra ary isaoranay ianao ny amin'io ary ankehitriny no ny fahasoavany tsy zahay mihitsy no nifidy azy fa izy no nifidy anay hoy izy tsy anareo no nifidy ahy fa za no nifidy anareo ovina talohan'ny fanorenana zao tolo zao ko Andriamanitra malalo raha misy am'ireo zay mipetraka eto an'io maraina angambana nosika an'izao efa mantonany maro izy nefa misy mandodona tsy mitsahatra ao am-pony angamba nikambana tamin'ny fiangonana izy ireo ka neritreritra hoe fa tsara ny rehetra raha eo azo antoka fa nazavay ny soratra masina zany an'io maraina tsy afaka hiafino ambadiky ny fiangonana ny tena ka ho marina tsy afaka ho tsara ihany koa ny tena amin'ny hoe tsy mandanga na mangalatra na hanao zava-dratsy ka hoe ho marina fahamarinana ray ihany no anananay tsy lay avy amin'ny tenanay fa lay fahamarinana izy ho natateraka ny famonjenanay no zany no zahay ao aminy tsy mahita ny fahadisoanay Andriamanitra rehefa misy zavatra tsy mety ataonay de
misy fanao anatinay mitaraina hoe raha eo mamela dia tsy maintsy zany Andriamanitra. Zany no eo no itondrananay ao amin'ny fiambonana sy ny fahasoavana miaraka aminy. Ekeo zany tompo raha mamarana zao fivoriana zao zahay amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Fotoana fosisa te antany anareo aho, na inona inona ataonareo very anareo eno zao ndray andro zay mety efa tantarana zao atany aloha indro misy fahatsapana kely nandanovako. Niakatra tao Toledo Oyo teo fifazapana ray ka nanao fivoriana teo zay nisy olona maro fantatry izy ireo nisy andreo hotely ka de nitondra nakany ambanivohitra izy ireo mijanona teny ivelany nisy tranom-bahiny kely sakafo tao amin'ny toerana kely fisakafanana 2 heures zahay toerana mahafinaritra izy io nisy andreo ramatoa kely tao tena kristianina sy masina tokoa no fahitana azy ireo madio sady tena mahafinaritra tonga ny alahady nona ny fadianana kely ary nikasa hiampita lalana mba ahitako toerana kely hafa milamina. Nisy toerana kely tetsy am'kiodalana ary teo nisy toerana toy efa fahitany Amerikana mba isakafoanana kely nisy toerana kely teo nisy kafe nisokatra nandritry ny alina rehefa nakao ato amin'ny alahady io teo amin'ny 2 ratolakandro talohany nandehanako torteny tamin'ny tolakandro io fa tena torovana be ka tsy haiko natao miditra teo aho ary ny zavatra tsikaritry voalohany dia zazavavy tanora 12 na 12 taona teo zay malala ny papany ihany malala ny reniny ihany nijoro tetsoarina niaraka tamina zazalahy nanao ny tanany teo ambalany feno andiana zatovy miala sakana nipetraka teo amin'ny latabatra fivarotana nisy milina filalaovam-bola reko mijery teny aho ary nisy polisy nijoro teo sady namiana vehivavy ray nanodidina azy teo amin'ny andilany ary lalao milina filalaovam-bola eny fantatrareo fa tsy ekena ny filokana sy ny milina filalaovam-bola no io ianareo vahoaka beke eto de malala fa tsy ekeny zany nefa teo nisy lalàna lalao milina filalaovam-bola sady lehilahy mitovy fotoana tamiko nanambady angamba nananjanaka maro ray be angamba polisy mpanaramaso ny tanàna nefa nylalao milina filalaovam-bola teo tanora io inona nataon'ilay niala sakana inona nataon'io nijoro teo aho tsy nisy natsikaritra nidirako sahirana loatra izy ireo maminy atsasany de nijery aho nisy olona reko nanao hoe everinao ve fa osimbany ny orana ny ribaro de nitodika nijery teo aho ary indro misy ramatoa mipetraka teo vavianitra tena 5 taona na 70 manodidina eo fa io ramatoa mampalahelo io tsy manakena an'izay rehetra tiana tsara ny endriny fa izy io namboamboariny tena nolokony manga ny volony tena manga be ary nitapahany avokoa ny tendrony de nataony manga be zany ary nisy manja maso matevina be teo aminy na zay antsonareo an'ireny zavatra ataony amin'ny tareny reny ka feny petina be de nanao sorta kely izy ary io zavatra anitra ratsy io de niketrona loatra ka natonga ny nofo ny korozaroza nisy nofo niatona toy zao teo amin'ny tongony ary mamo izy io nipetraka teo niaraka tamina layanitra iray ary fahavaratra mihitsy tamin'io nefa nanao an'ireny pardesi ratsy reny niloko volondavenona toy ny mitafika na maitsomaitso niatona toy zao zany ary nisy lamba be nanodidina tendany mamo izy roa ary niaraka tamin'ny vavianitra io izy ireo nijoro aho ary nijery manodidina hoy Andriamanitra ahoana no azakanao an'izao inona ahoana nijerenao fotsiny toy zao indro fa natonga zay mpanota voavozy tamin'ny fahasoavana ny eritreritra zao zany ahoana no ahafahanao mijery an'io eny totakany hoe tokony hopitenao zao zavatra zao move ilainy Rebeka sy Sara keliko ny iaina eo amin'izao karazana fitaomana zao ilain'ireo zanaky vavy kely ve ny fanerasera amin'ny tontolo miambo malaza eo amin'izay misy olona manao toy zao Andriamanitra ahoana no mety ahafahako inona no azoko atao mazava ho azy fa ny fahasoavana zany raha voalahatra ho amin'ny fiainana marak'izay izy ireo de ho tonga eo raha tsy voalahatra izy ireo de tsy hoeo tsy malala miakina amin'Andriamanitra zany anao ny anjara koa ho ianakapo ahoana no azakanao an'izao Andriamanitra to masina tokoa no fahitananao ka ho fafanao ialy eto tazy ho zavatra zao hoia jereo ane io reny be mampalahelo mipetraka io jereo ane io tovavy entsy hoe ary indro misy vehivavy eto mety 5 taona angamba izy nefa io polisy io no manao ny tanany manodidina ny valany milalao milina filalaovam-bola ka indro ny lalàna potika ny firenena indro potika ny mahareny indro potika ny zokiolona ary etsy misy tovavy mipetraka etsy aorina ary vitany aminy jereo reo zazalahy reo nefa tokony ao ampiangonana any hoany izy reo hoia Andriamanitra inona no azoko atao ary indro aho fa eto amin'ity tanàna ity mitomany amin'ny foko rehetra nefa tsy rara iny zany ary manaonao foana izy ireo toy ny hoe anakapo Andriamanitra de nisy eritreritra tonga hoe raha tsy niatso azy ireo de ahoana ny aviny zay rehetra nomendra ihany ho anatony manamaso ianareo fa tsy mahita manatsofina fa tsy mandre
ho ianakapo eny raha ny volo no tonga teto an-tanàna fa tsy fahazam-panahy de voakeny ny rehetra azo antoko araky ty zao tontolo zao ty zany avy eo de letreritra hoe andriamanitra ahoana nahoana ianao tsy ho tonga fotsiny eny ka irahanao jesosy mba marana ny rehetra io tsy sitraka ao fa vano hoe fotsiny ka marana ny rehetra io analan'zao de nanomboka nahita zavatra mietsika teo anoloko a toy ny tadio kely ny odona toy zao ny fijery azy nijery an'io foana nahita tontolo etokodina teo a nijereko zany ary teo misy zavatra voafafy nijery aho ary voafafy zavatra mena io raha toy ny jaky nanerana azy nanodidina zao tolo zao zay toy ny tadio ny tokodina toy ny kitana manandrambo ka nisy tadio nanodidina azy toy zao ary nijery an'io tadio a ary teo ambony keliny zany nahitan' jesosy a tao am'ilay fahitana nijery ny ondrika izy ary nahitany tena koa nijoro teto an-tany nanao an'ireo zavatra tsy tokony ho nataoko ary isaky ny nanota tokony efa ho namono andriamanitra satria amin'ny andro inananao no andro afatesanao ary ny famasinana sy ny fahamarinan'andriamanitra no mitaky an'io ka tsy maintsy maty ianareo de nijery teo aho avy eo nikosokoso maso a hoy a za tsy tafatory mihitsy a za fahitany ty azoko antoka fa fahitany zao nijery foana raha nijoro tao ambadiky ny varavarana ary hitako fa niakatra teo ny fahotako ary isaky ny nanomboka efa ho tonga teo amin'ny zazafiandrianana zany ny rany kosa de niasa toy ny vy fiarovana eo an'lohany fiara no raisiny io ary hitako niofotrofotro zany fa le rano nijononoka teo amin'ny tavany ary hitako nanangana ny tanany izy sady nanao hoe raha eo mamela azy tsy fantany zay ataony hitako nanao zavatra fa niterako de nampizogozona azy ndray zany nidono zany de mety efa ho namono ateo ny eo andriamanitra fa ny rano kosa no sambotra io no niazona ny fahotako ianakapo andriamanitra zava ny nanao an'io tsy za kosa nefa de za de namindra toy zao a tony hoe anivatsivany efitrany io de namindra nanatona azy a isy boky hitako nipetraka teo ary tao am'izany ny anarako sady fenany io karazana taratasy mainty rehetra io voasoratra ny tsy valana teo hoy a tompo mifona fananao an'io niotako veny natonga an'io taminao za ve ny nampiritsika ny ranao naneran-tany za ve ny nanao an'io taminao tompo mifona fananao an'io de nanitsy tanana izy hoy a amelava ianao tsy tiako ny anao an'io za ianao noho ny fahasaovanao iezaka no zazalahy tsara kokoa raha nampia ianao no raisy ny tanany ary nokasokasohany lany voany nalainy ny ratsa-tanany ary soratany hoe voavela eloka teo amin'ny boky de natsipiny tao an-damosiny zany de ny ranomasiny fanadonoana jery an'io kely a de ozy eny mamelanao a fa ianao kosa tia nameloka azy hitanareo hoy izy voavela elika ianao fa ahoana kosa ny aminy tianao ny anapoahana azy tsy tianao ho velona izy hoy anakapo andriamanitra mamela tsy zay ny tiako ny eritreretina tsy tianao zany a tsy tianao zany a voavela elika ianao matsiaro afaka ianao fa ahoana kosa ny aminy mila an'io ihany koa izy mila an'io izy hoy anakapo andriamanitra ahoana na lalako hoe iza no natsonao ary iza tsy natsonao rarako ny resaka amin'ny olon-drehetra koa rehefa niala tamiko ny fahitana de nandenaka eo aminy a hoy a manahoana ianao raha mato lasa tao amin'ny toerana fivoahany reo lehilahy roa reo ary izy reo nipetraka teo izy nikanikany anareo tsara ny me nisy tavangina whisky teo ambony latabatra nalabiera zay ny teo nisy toka teo amin'ny toerana sotrona izy reo nandroso teo a hoy a manahoana ianao ary ozy ahoana de hoy a afaka hipetraka ave a ozy efa manana namana hoy a tsy zay loatra ny tiako atao ranabavy nijery tsara izy rehefa niatso azy ranabavy a hoy izy inona ny tadiavinao hoy a afaka hipetraka minitra vitsy ve a hoy izy ataovy ary de nipetraka de nambarako azy ny zavanitranga hoy izy iza no anaranao de hoy a BRANHAM hoy izy ianao ve ilay lehilahy etsy amin'ny kianja be io hoy a eny reneny hoy izy naniry any akeo hoy izy raha mise BRANHAM no tezaina tamin'ny fianakaviana kristianina hoy izy mananjanaka vavy roa kristianina nefa nisy zavatra toy zao nitranga de nizotra nananomboka teo amin'ny lalandiso izy hoy a nefa ranabavy tsy aoko zany mbola manodidina anao ihany le raha voarakitry ny raty zao toy zao ty raha tsy zany de efa namono antsika rehetra andriamanitra izy rehefa miala io raha io de miandrasa fa hivoaka ny fitsarana saingy ankehitriny raha maty tsy manana an'io raha io ianao ka hiala am'izao faritra zao de tsy sisy ny toerana anao eo androany ny rano maka ny toeranao
oya raha vehivavy azo antoka fa mbola mandrakotra anao le raha mbola misy fofinainy eo amin'ny vatanao de mandrakotra anao ny raha fandray androany rehefa miala eo ny fofinainy de miala ny aina de akao ambadika io raha io ianao ary tsy misy akoatra ny fitsarana eo raha mbola manana anjara famelana ianao de niraisiko ny tanany nitomany izy nanao hoe ramose branham mampisotro oya tsy mampanino zany nisy zavatra hafa nampitandrina mba ho tonga iresaka aminao oya Andriamanitra talohan'ny fanrenana zao tolo zao de fa niaso anao raha nabavy fa tsy mety ny ataonao nefa mbola ataonao zay maharatsy azy ozy everinao ve fa anaika izy oya azo antoka fa anaika anao izy nandoalika teo izy nandoalika teo anivon'io gorodona io zahay ary nisy fivorim-bavaka tony fahiny teo nanana satro ny polisy io ary nandoalika de nisy fivorim-bavaka teo tao amin'ny toeran'io nahoana Andriamanitra ambony indrindra izy aoka ilaozantsika reo asa maty aoka androso ho amin'ny tanteraka sika andesika ifiry eo amin'ny faritra zay farana ny retoretreto mpikambana fiangonana mpikambana am'izao ary aoka sika androso amin'ny tanteraka ry sakaizako mpanota raha tsy manana raha ianareo anio tsy manana famonjena tsy manana fahasoavana de miazonanao ny rahan Jesosy Kristy ho ianao vitako ihany ny ahatra eto fandray androany ianareo de zotra eo am'izay tsy misy zavatra anohana anareo andesika ivavaka ankehitriny raha manondrika alohantsika move isy anankiray eto androany zay te ilaza hoe Andriamanitra mamindrafo amiko sapako fananao ny tsy mety mety efa nikambana tamin'ny fiangonana ianareo tsy mampanino zany saingy raha tsy nandray ny fahasoavan'ny Kristy ianareo sitrakareo ve ny ananganan-tananareo ka anao hoe mivavao ara la Branham Andriamanitra hitanao ramose Andriamanitra hitanao raha matoa maro zany aza Andriamanitra hitanao ramose itsorina Andriamanitra hitanao anao itsorina indrindra Andriamanitra hitanao atsangano ny tanany maro zany atsangano fotsiny tananareo atao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko hoe ianareo mpikambana fiangonana ara la Branham niezaka nanao soa nefa tsy fantatro fa to hita hoe tsy vitako zany ny mpivahiny mampahonena risakaiza mitanondrika mampahonena mbola tsy hitanareo mihitsy ilay zavatra atreo ho ianareo raha la Branham manioby ny teny tafiteny tsy fantatra nataoko io rehetra io mety ho marina ihany koa zany tsara io rehetra io tsy misy anoherako an'izany saingy risakaizako malala very zao anefa ny miteny afiteny tsy fantatra na ny mangofongofotra na ny atao batisa tsara avokoa zany nefa ny fahafantarana azy de ny fahafantarana ny maizy azy ny mahafantatra azy ny fiainana ho ianareo tena malala baiboly tsara tsy ny fahalalana baiboly ny fiainana ny mahafantatra azy manondrolona zany ny mahafantatra azy Kristy de ny fahafantaranareo fanamelanareo izy sitrakareo fotsiny ve nananganany tananareo ndray mbola misy olo-kafa Andriamanitra hitanao ramatoa Andriamanitra hitanao ramose Andriamanitra hitanao etsy ry rahalahy Andriamanitra hitanao etsy aorina ary tovolahy Andriamanitra hitanao etsy ranabavy Andriamanitra hitanao etsy aorina indrindra itsy marina zany ny mahafantatra azy no fiainana ry rahalahy Branham tsarovy ankehitriny eto amin'ny toerako anaiky any Kristy atao ve tongava tapoky tompo Jesosy ary meo io fiadanan'io io fahamorana io makany am-piangonana milalao mozika mafy arak'izay tratra mandia ambony ambany miazakazaka erany lalatsara de mody trotraka tsy mahatombona miady tsy zany Kristy makany am-piangonana mipetraka miantoroteny kely ny amin'ny fomba antokona ny tetezana na zavatra hafa toy zany ka tsy mandre ny teny mihitsy ny teny no mitondra fiainana io lay vo tsy mila fiadanana ve nareo sairatsaina ny amin'ny fahafatesana ve nareo misy areti-pona azo anareo ve androany ka mampananareo ve zany sa faly anareo ny milaza hoe hoany amin'ny tombo Jesosy eo amin'ny fiafarahany zao di zao mahafantatra azy ve nareo raha toka tsy atsangany fotsiny tananareo ivavaka ho anareo zay rahalahy ianao ihany koa ary amponareo areto toy izay maizy ihany tsy misy fandosirana afa-tsy ny ranao nalatsaka ho an'iza ho satria mampanantena aho fa ino ry zanak'ondry n'Andriamanitra tonga amin'ny famorana mila famindrapo toy izay maizy ihany misora makeo aminy fotsiny amponoana inofa mijoreo anilanareo mihitsy izy eo izy ka tsy
mba anafaka ny fanahiko amin'inona ary amin'ny atezerana lolompo ho an'ilay manana raha mahay manadio ny petipentina rehetra. Ry zanak'ondry, amponona nanatonako ny azo fijaliana amin'ity marain'ity, apetraka eo ny eta mavesatro. Tonga Andriamanitra hitahanao etsy aoriana, tsara zany. Aza miseho tsy miraharaha ankehitriny amin'ny hafanampo sy ny famoram-panahy mandehana amin'ny azo fijaliana. Tao amin'ny testamenta taloha mitondra zanak'ondry izy ireo, fantany fananota izy, ny didiny nahafantarany zany. Fantatrareo zany ankehitriny satria niteny tamin'ny fonareo Andriamanitra. Mijery todika tamin'ireo didy izy ireo, aza mijangajanga, aza manao an'izao sy zao. De naka zanak'ondry izy ireo, nakeo ary nametraka ny tanana teo amin'ilay zanak'ondry, de notapahan'ilay mpisorona nantedana. Tsipatsipaka io zavatra kely io nandeha nananana ary efa ho faty. Voarakitry ny raha tanteraka ny tanany, le zanak'ondry no maty teo amin'ny toerany, nefa niala teo tamin'ny fandrinany anao an'izany indray izy. Fa ny eto kosa tonga ampinono sika noho ny fahasoavana ny antso antsika Andriamanitra. Mametraka ny tanantsika eo amin'ny lohan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra sika. Rentsika ny fikapokapoko ny fanoto. Retsika fe io mangetaheta omeo aho sotroky. Raha eo aza atao eny ane zao tsy zao fa tsy fantany zay atao. Hitanareo, amponona no atsapatsika ny nafatesany teo amin'ny toerantsika. Ao ampotsika lalao misy fiadanana makatoerana. Rehefa ola efa hoe voavela heloka ianao ankehitriny. Mandehana reza manota intsony. Toy iny eo noho ny fahasoavana no ialantsika eo sady tsy manana ny fanirina teo intsony. Tsy misy fanirina ny anota intsony na ny anao zavatra tsy mety. Le fiadanana mihoatra ny fahalalana rehetra no niditra tao ampotsika. Andray an'izany ane sika ankehitriny raha hivavaka ny tsirairay miaraka. Raha eny an-danitra ô, tonga ampinono izy ireo noho ny fahasoavana. Misy tanana 12 eo no mitsangana. Vokatra nateraky ny afatra izy ireo. Manatona anao izy ireo. Mino izy ireo. Mino azy ireo ihany koa tompo. Mino aho fa tena niteny tamin'izy ireo ny fanahy masina. Ary amponona anao tongavana izy ireo eo amin'ny tohatry Jakoba mihitsy ankehitriny. Eo am-polotry ny azo fijaliana mihitsy. Eo no ametrahany fahotany rehetra ka anaovany hoe tompo tsy zakako intsony. Tsy mahazaka an'izao eny intsony aho. Sitraka ve ny andray ny vesatry ny fahotako ary anala n'ilay fanirinany anao an'io atao-poko. Ary eo ka aho amponona amin'ity andro ity andray anao mpamonjy amanokana. Fa manomboka izao anaraka anao aho amin'ny dia rehetra hatramin'ny fiafaran'ny fivahinianana. Manomboka mazava amiko ny dikany hoe mandroso ho amin'ny tanteraka izay tsy ny fakanesana any am-piangonana, ka eo ny fakany ny asa maty ny batisa sy ny sisa. Fa te androso aho mandra-patongako tsy hita intsony fa Kristy no ivelona ato amiko. Jesosy eo ekeo ho an'ny fanahy bebaka rehetra zany amin'ity marain'ity. Enganeny tsirairay izay nanangana ny tanany mba andray fiainana mandrakizay satria nampananteny zany ianao. Nanaiky ampabe maso izy ireo manangana ny tanany, resiny avokoa ny lalàny fanotonany tany. Nataony izay nahatonga ny siansa ho menatra ny tenany satria ho ny siansa tsy maintsy mikorozaroza ny sandrinareo. Anaporofo ny zavatra rehetra amin'ny siansa. Fa tsy maintsy mijanona voafatotro ny tany zany satria ny hery manito ny tany miazona an'io ambany. Saingy nisy farahanaka fanapa-kevitra ao amin'izy ireo ary nanao fiakana tamin'ny lalàny fanotonany tany izy ireo ka nanangana ny tanany. Hitanao zany tompo, nataonao tao amin'ny boky ny anaran'izy ireo voavela heloka. Ilay boky fahiny dia efa any amin'ny ranomasiny fanadonoana ankehitriny ka tsy tsarovana intsony. Avelao izy ireo anio mandroso toy ny kristianina be fitiavana sy mora fanahy mba hanompo anao ary maro angamba ny tsy nanangana ny tanany ekeo azy ireo ihany koa zany. Aoka ny olo-masina midrakay kokoa tompo satria manatony indray andro kokoa amin'ny fodinany an-trano noho ny maly izy. Ombanay enenao tompo satria angatany amin'ny anaran'i Kristy zany tsy ho voninahiny. Amen.